Tompolasy tompovavy eo anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahana amintsika mianakavy indray amin'ity andro vaovao ity alakamisy voalohany volana desambra 2024 manantitra ny arabam-bampirarintso ho antsika rehetra tafiditra somatsara ato anatin'ny fandarana miara-manonja MPS radio mada na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia ananterana izay arabam-bampirarintso izay tsy misy anavahana fa dia ny araba dia midika ho famatorana ho isika fiarahana ao anatiny izany rehetra izany fandarana zay tsy izoviana aminao intsony iresahana ny fiainan'ny malagasy iresahana ny raharam-pirenena iresahana ny velany ihany koa izay misy be dia be ny ifamatorany amin'ny fiainantsika eto Madagasikara izany akoatran'ny izay dia raha ny fandehan'ny fandarantsika dia tsy misy fiovana akory fa fandalinana lohahevitra zay notsongaina tao anatin'ny maro ary izany lohahevitra izany dia heverina amin'izany hoe notsongaina izany dia tena hoe misongadina ao anatin'ny fiainantsika izany raha no hoe fiainan'ny malagasy no hoentiny eto na ho ariva eto ary ny andro dia tsy ho vita izany resaka izany toe-karena sosialy fifandraisana amin'ny any ivelany tontolo ambanivohitra sy ny sisa dia tsy ho vita mihitsy zany akory fa misy any nitsogaina araka ny nambara teo raha ny voalohany volana desambra zany dia andro maneran-tany izay hoe himpanjinana manokana amin'ny ady amin'ny sida mba manahoana moa zany zao ty resaka sida ty eto Madagasikara tompoko marina hoe ny corona zany no nandravarava teo fa sida efa nisy efa hatramin'ny ela ary isika eto Madagasikara dia misy ny tratran'izy io ao ny tena hoe voan'ny sida ao ny séropositif manahoana ny ady amin'izany manahoana fa tsy dia eno fa dia rakotra ny corona aloha zany ny resaka rakotry ny ady-piainana sy ny sisa ay zany le sida mbola eo ihany dia ohatry ny hoe rehefa voalohan'ny volana desambra ihany vao miresaka momba azy io fa isan'andro zany reny mila resahana ahoana ny andraikitra ny mpitondra manoloana an'izany rehetrarehetra izany raha ohatra ve tena nandray andraikitra tsy tokony hoe fa mba miena ve ny tratran'izy io na faravaratsiny hoe tsy mihetsika faravaratsiny fa ohatran'tsy zany ny zava-misy fa tena miakatra ihany ny tratran'izy io zany zao dia misy ihany koa ny tarehimarika amin'izao fotoana amin'ny resaka aretina ihany sika ny amin'ny hoe mitombo ny voan'ny aretina ny corona zany zao mahazoana indray dia tokony hiverina ny geste barrière sy ny sisa zay aloha ny tena tokony ho izy fa zao oka mba samy apetraka tsara amin'ny andraikiny ny tsirairay tsy maika fotsiny hiteny hoe mafilony gasy tsy maika fotsiny hiteny hoe tsy mety manao kasibosy ny gasy tsy maika fotsiny hiteny hoe tsy manasa tanana amin'ny malagasy fa ohatrinona ny savony amin'izao fotoana andraikitra izy zany misy hidiran'ny toe-karena zany ary ho avy eo ny ray aman-dreny namantsika Ugara Johnson zay pahy toe-karena na zava-tsara ny momba zany tontolo toe-karena eto amin'ny firenena zany ohatrinona ny savony amin'izao maika fotsiny ianao hiteny hoe miakatra ny aretina tokony atao geste barrière anisan'ny geste barrière voalohany indrindra tompoko amin'ny fanalana ny zordira eny amoron'ny arabe feny zordira Tananarivo ny vahoaka ve mafilo amin'izany sa andraikitra izy manariny zordira ny andralanitra andraikitra izy ny fantatry ny olona dia zao misy tompona andraikitra eto amin'ny firenena misy tompona andraikitra eto amin'ity renivohitra Madagasikara ity ny fantatry ny olona dia ny hoe rehefa mivoaka ny trano izy andeha hiasa sy andeha hianatra dia mamatana tanàna madio zay ny fantany tsy raha vahoaka Antananarivo izay hoahoahoa mety hoe tsy fakazahoana amin'ny resaka fitantanana sy hoe anany tsy rarahany zany fa mifantany dia hoe miaina ao anaty tanàna madio ny tsy fanalana ny zordira na Antananarivo dia midika tsy fanajana ny vahoaka Antananarivo ary ny zo izay hoe madio tompoko dia voalaza ao anatin'ny filazana ny momban'ny zon'olombelona maneran-tany Madagasikara nanao sonian'izany zoan'ny olombelona tsiraray tompoko ny miaina ao anatin'ny
fahadiovana ity ary zao ny tontolo iainana efa mipotika dia aty be io misy andraikitra lehibe io zoan'ny malagasy zoan'ny voakany Tananarivo no miaina ao anatin'ny rivotra madio nefa Tananarivo dia voasokajy ao anatin'ny tanàna tena hoe maloto indrindra na ny hita maso zany na eny amin'ny rivotra izay tsy hita maso ka io tsy moramora fotsiny hoe vahoakana Tananarivo hoe vorehetra zao hoe sinsisy samy manany andraikiny io asainao mandohetra izy nefa izy asainao matana zordira vao mivoaka ny trano ahoana ny zany misy andraikitra famena ao anatin'le raharaha zany zay zany aloha dia fiainana andavanandro zay tsy maintsy noresahana fanatinana tsy tiana mifamatotra daoly ny zavatra rehetra eny ary raisitsika avy hatrany ny mpisehatra eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada Andriamato Hugues Johnson anarana tsisy vita amintsika zany dridridridry eo amin'ny tontolo toe-karena ary dia arapaitsika izy tonga eto amin'ny fandarana mirabanao tompoko mirabanareo eto amin'ny miara-manonja voalohany dia zahako dia mpikambana ao anatin'le sinibekevitra fitsirihana sy famahanany krizy zay le izy andraikitra ndraisina le izy dia mandeha tany amin'ny radio-pirenena mandeha tany amin'ny Viva dia tonga eto aminareo eto dia misaotra anareo mandray azy satria ny firenena tsy vitan'ny rery fa tsy maintsy vandrombonana le izy ary misy hevitra afa-ty aminareo zay amin'ity miara-manonjy ity zay tokony voizina satria ary tokony ho enon'ny rehetrarehetra misy feo avy any amin'ny fitondram-panjakana zay tokony enon'ny rehetrarehetra koa dia zany rehetrarehetra zany mijerentsika hoe ahoana ny amahana an'ity zava-doza zay mandintona ny firenena ity satria zay ny andraikitra le sinibekevitra iarahanay hoe mitsirika sy famahanany krizy io raha ohatra zany zao hoe miteny anao ta hoe ny fahasalamana satria zava-dehibe le izy raha ohatra tokoa moa zany lasa tena mitosaka le sida ahoana zany ny fiafaran'ity Madagasikara ity raha ohatra tsy voafe le loto rehetrarehetra io inona koa ny aretina akoatra ny corona satria ny fahaseporana ny eto Madagasikara mamono olona be dehibe dia le fahaseporana io zany tsy vitan'le hoe zordira ihany fa le fampiasana kitay ao an-trano ao anatin'ny dia be dehibe ao anatin'le izy dia hojerentsika hoe ahoana ny fomba hijerena an'izay mba tsy hisy krizy ahafatan'ny vahoaka mahala be dehibe eto Madagasikara eny ary Andriamato Hugues Johnson ianao moa zany ny fahalalananao dia hoe pahay toe-karena ary zava-dehibe ty le hoe fitsirihany ty izay ianao zany ao anatiny famahana ny krizy raha ny teneniny ireo pahay toe-karena mpandinika maneran-tany momba ny Madagasikara fantatrao zany dia ny hoe ny krizy ao Madagasikara dia nareo ao ihany no mahatonga ny krizy tsy mitovy amin'ny Ukraine io na hoe misy midaroka tsy na midaroka fa nareo malagasy ihany no mahatonga ny krizy ao amin'ny taninareo ahoana ny fahitanao amin'izay amin'ny maha-teknisianina mihitsy ka za eo amin'le sinibekevitra tena teknisianina ka le izy zany tena efa hatramin'ny ela zany no efa nandindona io krizy io raha matadidy tsara ianao dia tamin'ny 3 ny nanomboka io krizy tsy zakany vahoaka io fa tsy hoe amin'izao ihany ary mihenjana le izy satria tamin'ny taona 2024 nanomboka indray le tetezamita zany dia atao anatin'le tetezamita tao nisy zavatra tsy de tena nety loatra zany ny hitantanana le raha-pirenena io tsy hoe ny filoha-pirenena amin'izao fotoana zao fa le teknisianina tao amin'io tetezamita io zany misy andraikitra ny teknisianina zany amin'ny fampitehan'ny firenena ity misy ary io dia efa teneniko foana hoe za zany mpampianatra pikaroka zay mpampianatra pikaroka no anisany nanapodika an'ity firenena ity satria zay tsy nahay ny taiza ny vahoaka misy andraikitra reo zany tena misy andraikitra io mihitsy satria jereo tsara zao ny fampianarana zao lasa nanjary lasa bizina zao le fampianarana ambony zany hoe misy sekoly zay mamokatra mpianatra zay tsy mahay fa mahazo diplôma dia avy eo dia ahoana tsara misy sekoly mamokatra mpianatra izay tsy mahay fa ahoana ny misy zany ka le izy tsina
rehefa niditra ny vola zany teny na ny anjerimanontolo zany na ny le fampianarana be deaibe reo satria misy fampianarana be deaibe reo raha iza zany raha iny tenako no asaina am'teny hoe tokony hisokatra ve sekoly de be deaibe ny sekoly ambony tsy tokony hisokatra nefa misokatra le misokatra le izy de andraikitry za andraikitray zay nge le tenenako hoe za tsy afaka miala am'le hoe mampampianatra mpikaroka fa anisany andraikitra zay eto atsoroka ary mavesatra be le izy de reo sekoly reo misy olona tena misy sekoly tena tsy tokony hisokatra ary tena tsy tokony tsy possible mihitsy ny sokafany satria le na le mpampianatra ao de mpampianatra tsisy ilana azy zay le izy tsy manana le diplôma tsy manana le traikefa tsy manana de zany rehetra zany de mamotika firenena reo olona reo nefa rehefa avy eo lasa ireo no hitanao ery amin'ny sehatra voalohany ery amin'ny politika ery de matetika moa zany araka le fiteniny rehetrarehetra hoe nitapa ihany mikobana reny le olona tsy mahay reny no bevavy eny amin'ny anarehetrarehetra de voafidy izy manana andraikitra ka inona moa ny ataonao fa voafidy izy afaka manampy an'le mpanao politika izy io efatra amin'ny taona raiky amby sivifolo io hatramin'ny raiky amby sivifolo le olona tsy mahay zany tafiditra tao anaty tsy mainy tsy mahalala ny tsy mahavita ary faharoa manarakaraka an'izany rehefa tsy mahay ianao de manaonao foana de le tsy fanaovanao foana de potika daholo ny orinasa mpanjakana rehetra natao zay hoe nanomezana azy zany tsy miakana sinkira reny zavatra rehetrarehetra eny ke tena andraikitry ny teknisianina reny satria tsy nampahafantatra ny zavatra rehetra maka ohatra ray fotsiny tamin'ny taona 7 de mahatsiaro tadidinao tsara ngamba le crise pétrolière faharoa dia tamin'io crise pétrolière faharoa io be deaibe zany ny pétrodollar satria nitombo be ny vidin'ny pétrole de be deaibe zany ny vola pétrodollar teo tanan'ireo le firenena arabo mpamokatra soltany dia reo vola reo nefa tsy nisy olona pindrana rehefa napetraka teny amin'ny tsenam-bola iresa-pirenena de inona ny zavatra nataony niteten'le firenena mitady vola izy de izy hoe tia misy vola be deaibe fa ny zanabola dia miiba zany hoe izy ndray zany manome volanao zany hoe anampatambazana anao hiditra ao anatin'le sehatra de zay sy ny professeur Willy Léonard tamin'izany zany nampitandrina ny mpitondra fanjakana tamin'izany hoe tsy azo atao ny mihindrana vola indrindrindrindra anaovanareo fotodrafitrasa nefa le findramam-bola dia ao anatin'ny fotoana fohy 7 tsika nindrana tokony averina ao anatin'ny 3 taona zay le ao anatin'ny fohy esaka de tsy maintsy averina le izy de tadidinao tsara ngamba fa tamin'ny 3 tsika tsy nisy ninona tsony sahirana tanteraka de niditra tao anatin'le ajustement structurel zay niaraka tamin'ny banque mondiale sy FMI de teo no nanomboan'ny crise tsika ary teo zany de nytiako lazaina zany de zao hoe le andraikitra zany teto amin'ny firenena efa tamin'ny taona 420 no efa tena hita le sary fa hoe idona mirindrintsika ilatsaka any akaditsika de zay zavatra zany zakaitsika am'izao fotoana zao zakain'le taranaka am'izao fotoana zao ary zay zavatra zany nanomboka teo am'izay le izy hoe aizany le fikambany raisam-pirenena matsy de zao hoe enareo tsy ampy olona nefa tadidio tsara fa tamin'ireny le fotoana reny tadidinao tsara ndroahana daholo ny olona zay nanentana tany amin'ny tambanivohatra satria reny le contractuel ndroahana fanjakana satria le ajustement structurel tsy ny hoe aina le aina ny fandaniam-bola mpanjakana de noroahana koa ny mpiandry ala de zao nivokany zany hoe mirehatra mirehatra ny ala tsisy tsony ary ny tena zava-toza de zao rehefa tena ny hoe niverina teo am'le zay no mahatonga ako amin'ny tena le tetezamita sy le fitondrana kravaty manga teo aloha zany dia tsy namerina le izy hoe mila ambenana le ala mila verenana le any ambany vohatra de zay zavatra io zany teo tamin'ny andron'ny président Ravalomanana nisy fotoana ihany saika ho tavarina nefa tsy tafarina le izy zany hoe le andraikitra zany andraikitry ny rehetrarehetra tsisy afaka miala amin'io zany ny mpitondra fanjakana nisy nanomboka tamin'ny 420 de
ny anany zany ny tena anisany zao hoe tena hoe nahafaly any anasanareo ah eto de hitenenana hoe ry mpanohatra ry mpitondra fanjakana ankehitriny ry kandida vaovao amin'ny taona 7 raha isy fifidianana de ao nareo mahatonga anao an'izay mbola misale raha izy de tsy fantatra satria raha mahita ny zavatra miseho ankehitriny le zahay mitsirika krizy io a mijery an'le parametra be de be mitranga dina parametra hitanareo ary ohatra fotsiny zao hoe raha somary resaka kely am'izay tsika raha miresaka am'izay le izy zany zao hoe mandeha fitetezana trano lisy mpifidianana zao alefa le zany aloha zany resaka azo lazaina hoe procédure zany manompo ny asany senia ary everina everiko ary everin'ny olona rehetra fa manao ny asany izy zay aloha ny fijery azy zany manao izy de tsisy afaka fa ny eo ambadika zany tsy de tsy fantareo fa manao izy aloha tsy ianina zay fa zao le izy ny ohatra hoe fa maninona le fokotaniny tsy amena andraikitra fa maninona no anakaramana olona le izy to zako hoe tsara kosa aloha no manakarama olona satria be de be ny olona zao tsy mihinan-kanina zay de noho zany zany aloha zany mba amenasa le olona fa zao ohatrany mbola tsy tsinjo ny olona raha tsy diso fieno ah zany raha tsy diso fieno a mbola tsy nisy naneo hevitra hoe ino ny vola omena anaovanareo fifidianana satria raha ny teti-bolam-panjakana eto Madagasikara ny manahirana no miresaka amzy teti-bolam-panjakana zany de zao io le misy tatao tedaviny zareo raisina ho an'ny arena kibony arena otrika arena ambanin'ny tany io miakatra 20 isan-jato misy ary miteny mihitsy hoe rehefa tena ataony kajy de 20 isan-jato ny tedaviny fanjakana alaina zany hoe tsisy vola ao zany tonga de zay mahitsy zay hoe zay ny eritreto tsisy vola ao zany no zany tedavina zay ampidirana volam-panjakana be de be ny olona mbola tsy nisy ny teny hoe ny firenena ampiambana ny firenena angamba hoe mbola miandry ve izy hoe amin'ny volana jona tena isy ve fifidianana zay izy voarina fa taloha raha tsy diso ny fitadidiako any amin'ny folo volana heri-taona ny olona de fa miteny hoe zay anampy amin'ny Madagasikara mba hisin'ny demokrasia eto Madagasikara dia efa nome vola zay tsy mbola niteny izy ny atontam-bola omeny fa efa niteny izy hoe zay vonany ampy Madagasikara zao mbola mangingina loatra mbola tsy fantatra de inona ny dikan'izay zao raha ny fahitan'Andriamatoa Gra Johnson zay le fihetsiky ny any ivelany ohatry mbola meno hoeno mijerijery inona no mahatonga an'izay ohatra ka le izy aloha zany io koa efa hatramin'ny ela koa io no hita fa tsy hoe tsy voatamity koa le olona zany rehefa hoe satria tadidio tsara fa ny vola omen'ny firenena anankiray nke ka etrany alohan'ny mponina any aminy zay mihitsy de noho izany tsy maintsy manao tamberina ndraikitra izy am'izay vola omen'ny firenena naiza io hoe ahoana le vola namenareo any ihany ahoana de tsy maintsy manao ianao ohatra zany any Frantsa de le conseil d'état de miteny mihitsy hoe aizy le vola nanaovana an'izao izy le vola nanaovana an'izao no zany zany misy tamberina ndraikitra ataon'le le gouvernemanta zay manome endriny vola reny de rehefa manao ny tombanesaka ren'le any reny de milaza mihitsy izy ary tena mivoaka any amin'ny télévision sana hoe zay de tsy nanaiky ny nanomezana volan'izao nanomezana volan'izao de mety mbola matahotra ny olona hoe tena hanao an'izay ve sa tsy hanao an'izay za zany ohatran'ny hatramin'izao aloha mbola tena ohatran'ny sahiran-tsaina ary za eo am'le siny bekevitra zany mbola sahiran-tsaina am'le fandehan'le raha-pirenena ary le izy koa na le teninareo avy aty amin'ny mpanohatra koa raha ohatra mampisalasalanay be koa fa tsy hoe kory hoe ny eo ihany satria raha ny marina zany be de be ny zavatra lazainareo za tsy milaza hoe tsy marina ny zavatra lazainareo fa ndraindray koa misy fotoana tsindrinareo loatra le izy nefa tsy tokony ho tsindrina misy zavatra ohatran'izay zany ohatrany hoe ana fa io moa zany fa neho-kevitra io za de tena faly mihitsy hoe misy olona manao hevitra araka ny eritreretany azy de misy koa zany ny olona tokony handray an'ireny hevitra reny satria amiko zany raha hoe za ny mpanao politika nianatra science politique fa na zany de mba afaka mijery any raha za no mitondra firenena ka misy mpanohatra miteny hoe akisao io fako
akisako io a amin'izay a tsy mahafaka miteny atsony le mpanohatra fa zao ohatrany hoe zany miteny le mpanohatra de fa ohatrany hoe avy aloha reo iteny eo amika ka le fako zava-misy isanandro ty amin'ny arabe eny ka le izy zay mitady vola agnanalakako andreo fako reo mba tsy hahafahanao miteny mba tsy afampanohatra miteny tsony zay nke le tena politika zany hoe enonao le mpanohatra enonao ihany le olona manodidina anao de le olona manodidina mantsy matetika de zay ohatrany hoe manafosafo izy de hoe dikan'izay hoe alefaso ty any le ilan'le sosy zay nge ny zavatra misy teto Madagasikara hatramin'izay na tamin'ny androny repoblika faharoa io na ny fahatelo na ny fahaefatra sy ny tetezamita taloha sy ny tetezamita teo anana teo sy de ohatran'izay foana zany hoe ny tena marina matoa zany ty fireneny te tsy mandroso de noho ny fitiavam-bola tafahoatra noho ny fitetiavam-boninahitra tafahoatra noho ny fireriana tafahoatra noho ny fitediavana an'io le fahefana tafahoatra io fa rehefa ohatra hoe tadiditsika fa ny fitondrana firenena zany dia fanolorana ny soiombonana fitantanana ny soiombonana ary ny fikajina sy ny fitandremana azy ohatra ny anak'Andriamaso an'izany le soiombonana zany fa rehefa mbola tsy tonga amin'izany tsika na iza ho tonga amin'ny fitondrana na izy ho tonga amin'ny fitondrana raha mbola tsy zay de aza mieritreritra Madagasikara androso zany ka zay indrindra mantsy ny tena hoe nanasana n'Andriamatoa Hugues Rajohnson amin'ny maha-teknisianina azy efa nisy koa ny société civile be da be tonga teo de manany ny fomba fijeriny ko izy zava-dehibe zay li zany raha resana de hoe nampanohatra io na ny eo amin'ny fitondrana io nizanizy io na société civile io na izaniza de tompona andraikitra eto amin'ity fireneny ty fa tsisy hoe anianinareo reo na hoe anianina fa misy ny tombotanika hoe misy kosa ny tombotanika ohatrany hoe le za zao ohatrany miteny zany hoe tamin'ny taona 2020 de tena fanjakana mihitsy ny tompona andraikitra tamin'ny taona 150 ny mpitondra n'le ASAT no tompona andraikitra tamin'ny 2020 krizy ray sy roa arivo zany tompona andraikitra ny olona anankiroa teo amin'le fifidianana farany tompona andraikitra koa ny olona tamin'ny 7 sy roa arivo tompona andraikitra koa ny mpitondra fanjakana nandimby azy de mbola tompona andraikitra koa ny tompona fa zao le teneninao teo mantsy zava-dehibe misy andraikitry ny tsika vahoaka koa tsika vahoaka zany indraindray zany ohatrany hoe na manasoaso an'le mpitondra na miteny hoe rehefa teny zavatra teneninreo de zay tsy hanao nefa tadio tsara fa tsy angeny miainao anatin'le fiarahamonina le fiarahamonina raha ohatra mirindra ny fiarahamonina za mino fa zany alabato zany tsy misy zany fa matoa ny alabato misy tamin'ny fifidianana rehetra teto Madagasikara de misy le fiarahamonina ao anatiny io zay levalefa de ka na fiarahamonina iraisam-pirenena araka le teneninao io na fiarahamonina tsotra de tsika anisan'ny tompona andraikitra satria tsika tsy miditra ao anatin'le hoe ahoana le fitantanana an'le soiombonana io zay mihitsy ny tena olana eto Madagasikara soiombonana teny goavana be zay nefa le so nefa ny ohatrany tsy ombonana amin'izao fotoa zao ty resaka arena-pirenena voaka ny ivelany ty Andriamatoa Hugues Rajohnson misy fitondrane eto eny fa ny hitatsika mbola misy ndray ho ny ary ny volamenanareo aty indray ka zao mantsy amin'izao fotoan'izao zany le serasera zany efa misy taloha tamin'ny andronay nke tsy isan'izany ordinateur zany le ordinateur ngezabeotra ty trano ty misy azy de tsy nisy ko le serasera le hoe ahafahan'ny olona maheno ny vaovao na iza fa nisy fotoana nandeha tany ivelany de nianatra kely tany ivelany tany de mahita voay avy any Madagasikara ao amin'ny tokantranon'olona voay avy aty Madagasikara gidro avy aty Madagasikara gidro koa de any de zany zavatra any zany hoe io zany efa tamin'ny taona 70 tany nefa nisy zavatra hoe tena hoe nisy trafikana gidro trafikana voay de le olona le vazaha zany tena miteny mihitsy ainao avy any Madagasikara io misy anatoko présentena aminao io voay io fa avy any aminareo de mivanaka fotsiny any hoe fa ahoana zany trafikana volamena sy ny trafika zany efa hatramin'ny elana zany fa zao moa zany le serasera zany mitondra n'le izy ngeza be
de ana fa za zany ny teny anao hoe le malagasy zany indraindray ohatrany malaza saina ihany ohatrany hoe zany hoe amin'ny fotoana zay ahafahako maka de maka be deabe a ohatran'le hoe le fitondrana zany na ny ohatra hoe andalovana io le andalovana io fa le fahefana zany sy le fitondrana zany ohatrany hoe misy goavy masaka amoron-dalana de samy manao zay mahafen'ny kibony mandra-pahatonga ny miana any de ny olona zany tsy mirarahany zay olona ho avy eo aoriana ao tsy mirarahany zay vahoaka any izy fa rehefa mivoky ny goavy izy androany a de tsy rarahany le izy fa ny tsy fantany de zao rehefa voky goavy ianao a le mamoaka azy keo manahirana ary io be de be ohatra be reny zavatra reny zao mizavatra mitranga any amin'ny gazety reny zao hoe aza manody ny goavy mata fomba fiteny zany misy hoe reny ony fa tamin'ny anina de nanodikodimbol am-panjakana de io fa miakatra eny amin'ny tribonaly zany daholo ny ala izy sady ny tena mampalahelo am'le izy de zao rehefa tonga amin'ny fitondrana le malagasy de mba de verina zay engany eka tsy manao azay ianareo mpanohatra tena mivavaka any am'izany mihitsy hoe rehefa tonga am'le fitondram-panjakana de io koa fa manao an'le zavatra ataon'le teoloko de zany zavatra any anisany ohatrany hoe indraindray makarary saina ihany tsy fanta aloha raha any ianao fa za aloha tena anisany tena hoe tao aminatin'le fotoana rehetrretra zay nandraisana andraikitra tany amin'ny taona 70 valopolo 70 roarivo zao 20 sy 20 tena sahiratsaina hoe nahoana reo zafikelyko reo zao ahoana ny fiafaran'le olona satria tena rehefa mahita ny amoron-dalana eny ianao hoe mba mandehana eny ianao hoe ty zavatra efa nataoko ty miala eo amin'ny havana amin'ny 67 hectara de mandeha any Beoririka mandeha tongotra amin'iny lalana iny zany mandalo any ambodiny sotry sy ny karazany tamin'ny valo maraina no niala valo sasany teo na niala teny tonga teny Beoririka ahako a de niverina de le olona zay le nahitako azy tsy nietsika teo am'le nahitako azy le olona niverina indray niverina nkany Beoririka indray mbola teo ihany le olona verina indray zany nakany amin'ny 67 hectara alohan'ny agnina andraisana bisody de mbola teo le olona zany hoe ahoana ny ahafahana mahatonga ny malagasy hiasa sy hamokatra arena ho an'ity firenena ity zany zao ny anano ny tena olana satria tsika zany le zavatra rehetrrehetra zany nitarika an'le malagasy tsy mametsiny an'le olona le teny amoron-dalana fa zay le zava-misy ary na ny teniniko anao hoe indraindray ny mpampianatra amin'ny université rehefa miady hevitra tamin'ny taona 80 no mbola hoetiny amin'ny taona 2000 zany hoe tsy ohatrany tsy mivoatra mihitsy zany tsy mihetsika zany le fiarahamonina ray manontolo hatrany amin'ny olona zay ianao hoe ahoana nanetsehana zay ary zay eo misy otrikarena manana saina manana olombelona manana arena nefa manitra velona de zay le izy satria le olona tsy mamokatra an'le arena de le olona manafangarony atao hoe vola sy ny arena le arena vokarina ny miakina amin'ny asa vokarinao zany hoe satria rehefa atao zany ny kadiny zany hoe arena vokariny zany valeur ajoutée na chaîne de valeur dia ny karama rehetra aloha ny etra rehetra aloha ny ino moa zany ny zanabola alohan'ny banky ny cotisation sociale na ny renyle hoe retiretin'ny olona rehefa lehibe sy ny karazany ny amortissement zany hoe ny fanoloana ny fitaovam-pamokarana ary ny tombom-barotra ireo rehetrrehetra zao no atambatra zay no atao hoe arena miforona de ireo nefa rehefa tsy misy zany hoe tsisy arena miforona ho azy am'izao fa tsy maintsy misy zay le izy ohatrany anao manao anamokarana na investissement de ireo zavatra zao no tsy maintsy mandeha zany hoe ny banky tsy maintsy mahazo zana-bola be deabe sy ny karazana de zany zavatra any hoe 50% ny olona zay mandeha makany amin'ny afaka mametraka volany amin'ny banky ary ny malagasy tsy mametraka volany amin'ny banky fa nampiazam-panjakana tonga raha vao mahazo any izy de alainy daholo ny vola nefa le vola mipetraka any amin'ny banky iny no angalany entreprise ahafahany manao an'le investissement
zany rehetrarehetra zany zany tsara hojerena hoe ahoana ny ahafahana manarina le firenena malagasy de le olona rehetrarehetra zay hoe mipetrapetraka ireo zany ahoana ny ahafahana manomorona asan'ireo olona reo mba tsy hipetrapetrahany fotsiny ka reo le informel miforona isaky ny fahazamototra ka le informel raha mbola mandray antsara am'le famokarana an'le arena satria zao be de be nke ny entreprise formel miakina am'ireo manome hoe mampanao zavatra an'ireo fa ny tena zava-tozy de le zavatra nylazainao teo aloha de l'économie souterraine na le ary any ambanin'ny tany zay tsita volamena vi afaka manidina tsy afaka zay le zavatra fa ahoana no mahatonga reny bois de rose vi afaka manidina nefa lizy efa lasary ka iny le fiarahamonina mihitsy matoa iny zany tafavoaka ny ala misy olona miara-miasa am'ireo olonireo mibatany any fa tsy hoe any zany rehetrarehetra zany mila arindry misy tambajotra zay le misy tambajotra le izy tsy ny omby rika sisy tsony any ambavohatra ny omby ny omby zany misy fa any anaty ala izy le omby any anaty ala de zao le fomba fiompiana omby zany de zao hoe neny olona ny omby indrindrindra zany any amin'ny faritry ny bara de mba tsy atonga le omby angalarin'ny olona de atao zay atonga azy ho sauvazy omby dia zany de apetraka anaty ala any izy de any any tompony any no afaka mamoaka ny omby io fa raha hoe mangalatra an'io zany tontolon'le omby de rehefa tafapetraka ao anatin'le ala ao izy tsisy olona mantoro io zavatra io de na mpangalatra omby ara manafina ny ombiny ao anatin'ny misy karazana fomba koa zany fomba fiaina sotra zany de zay nisy fotoana tafotoana ny olona nyteniko hoe ny dahalo-ny zay manafina omby anaty ala anisan'ny mandray antsara ny fikajon'ny tontolo iainana zakany olona le izy fa tenenina fa misy zavatra rehetra de zay no mahatonga hoe le fiarahamonina zany tsy maintsy miaraka amina olona mpangalatra ianao mamilava sy ny karazany sy karazany fa reo olona rehetrarehetra zao zay ny politika de tsy maintsy ataonao zay ampiaraka azy amokarana an'le arena misy zany olona tena tsisy ilana azy mpanao trafika mpivarotra rongony sy ny karazany rehetrarehetra fa reny tsy maintsy averinao amin'ny lalana tokony izy ahafahana mamokatra an'le arena de zay ny atao hoe fahaizana politika fa raha mbola hoe vava fotsiny hoe zay teanao an'izao teanao an'izao be de be ny fampanantenana zay tamin'ny taona 20 sy ny karazany reny fa za tena mbola kely finoana sa le fitiavam-boninahitra afireriana eo amin'ny ana rehetrarehetra aiza ve de ohatrany hoe tamin'ny raiky amin'ny 7 reny de hoe any député tsy maintsy amena 4 nanomboka tamin'ireny zatra de le député ve de tsy mba mieritreritra mihitsy hoe tokony anaovana lalakely io tokony anangonana zordire io tokony anaovana ny zavatra rehetra io tokony anampiana le zaza any amin'le toerana tsy misy sekoly satria ohatrany tamin'ny kravaty manga zao de hoe hovaina ny datin'ny fidiran'ny mpianatra de zako hoe tsy zay tsy ny mpianatra no mitady sekoly fa ny sekoly no mitady mpianatra de noho zany ny sekoly ny tokony nampanatonina ny fokotany lavitra zay ohatrany hoe misy renirano be de tsy afaka mandalo tsy afaka mandeha mianatra ny ankizy noho ny fiakaran'ny ranona ohatran'izany fa tsy trano fotsiny keo fa misy mpampianatra tena qualifié tsara mba tsy hiverina trano aloha voalohany de avy eo am'izay ny politika anao ampiarahanao am'le fisin'le trano le politika azonao le fotodrafitrasy natao aloha de ampiarahana am'izay ny hoe ny olona fa tsy any amin'ny école tsisy rindrina fa zay ndray ohatrany hoe alefanao any keo le olona de eo zany misy ihana koa hoe matetika zany any amin'ny finance koa misy problème ny any finance de ohatran'izao hoe tsy azo asiana fandoava-kehitra na brown trésor na fiscale zany amin'ny toerana zay tsy azahoana mandray vola ohatran'izao atotam-bola ohatran'izao de le olona zany rehefa hoe antoetra ohatra de tsy maintsy mandeha any amin'ny 20 kilometra de kamo le olona de tsy mandoa zany rehetrarehetra zany mila arindra le izy hoe eto Tananarivo zao ohatra amin'ny finance le Andriamato Igor Johnson nafantatra zany fa tsy atao ka le izy zay ke mahatonga amin'ny teny hoe tsika rehetrarehetra tompona andraikitra am'le izy tsisy afaka miala am'izay eto Tananarivo zao ny mpiasa finance eto Tananarivo 7 arivo rehefa mandeha ny Mazanganao ny mpiasan'ny finance any
telonjato dimanjato ohatra any amin'ny toerana ngianina reny fa ninona misy elanelana be ohatra zay ka fa maninona ny eto Antananarivo tolitoly de rehefa avy eo amin'izay a rehefa nisy ty teninao teo nafinaritra ahy teo hoe lefa mantoetra de matetika le olona mpantoetra ihany mantoetra fa ny olona tsy mpantoetra tsisy reny tsy mandoko satria inona misy tambadsotra angamba any no miteny hoe tsika tsy mantoetra za taitra fa misy zavatra zay tokony harindra zany eto Madagasikara eto misy zavatra tokony harenina eto ary ny mpanao politika rehetra sy mpanohatra zay no mahatonga miteny hoe sady miteny amin'ny télévision ny mpitondra fanjakana no miteny amin'ny radio télévision malagasy no miteny amin'ny télévision mpanohatra de zao tsika rehetrarehetra samy tompona andraikitra de oka samy anana fanetretena satria fitondrana zany ke manetry tena rehefa mitondra zay mpanao gazety ko tompona andraikitra satria miserasera ao anatin'le izy zay tena marina mitsy teny zay ko tsy mialabala le izy so mantsy miteny an'izay ianao de zao inona moa zany ny zavatra raha ny science politique ny resahana inona moa zany ny zavatra tena tsy nety eto Madagasikara de tsy fisian'ny serasera politika na communication politique ianao zany rehefa manao zavatra de tena azavainao amin'ny olona tsara indrindra am'ireo le tena hietrekan'io zavatra io satria rehefa tsy mazava am'le hietrekan'io le tetikasy io de manjary misy disadisa misy disadisa misy ny very tombontsoa misy ny mety mahazo tombontsoa lasa misy olana miforona misy olona miforona ao am'le fiarahamonina de zay tena anjaran'le mpanao politika mihitsy amin'ny alalan'ny serasera politika no iresahana an'izay ary io ny adiny de zao ohatra ny hoe le fianarana ny ratovina noho ny noentina fa adino le kolotsaina zay aren'ny malagasy zay indrindra hoentina am'le kolotsaina ary zay misy mpanao gazety tena mahafinaritra rehefa manoratra izy na miteny izy de hoentiny am'le kolotsaina malagasy am'izay azony malagasy rehetra fa ndraindray de le izy de hoe de resahana am'le fomba nampianarana azy tamin'ny vahiny de le olona nianatra an'le izy ihany no mahafantatra an'le izy de zay misy le atao hoe asymétrie d'information misy tsy fitovian'ny fahalalana eo amin'ny olona raha ohatra zao tsika am'izao mijery an'izay hoe ny tambanivohatra zao ny raha ny fahalalana ny momba n'zany ary-pirenena zany de aty ambany be ty de ny aty andrenivohitra misy tsy mahalala fa ny akabeazan'ny olona mahafantatra an'le izy efa le ambanivohitra manana fahendrena kokoa noho ny aty an-tanan-dehibe ainy ka zay ny mahatonga de am'teny ao ahoana ny le fahalalam-bazaha sy le fahalalana le tena le malagasy malagasy de le izy tsy araka le olona ty tsony fa na ny lalàna raha de lalàna amin'ny teny vazaha de le olona ty zany ohatra ny eritreretin'reto olo reto hoe bado tsy bado reto fa marano-tsaina araky ny teneninao teo ary mahafantatra ny zavatra rehetra fa zany hoe indraindray izy misy mamoritra na reny le mpiasam-panjakana ambony reny ke misy mamoritra ny any ambany voatra any de vao mahita an'ireny de fa miororo ny olona maninona ny olona ny tsy miditra borao maninona ny olona maninona ny mbola misy an'izany hoe mbola olona dehibe tsy manana karapanondro fa maninona ny mbola tsy manana kopy ny olona tena matahorany miororo ny olona any ambany voatra de zany tsika olona ny anatra olona tokony anana fanetretena de tokony anampy tsara n'le olona le tambany voatra eny mba ho ahatonga an'ireny itovy fahalalana farafakeliny de zay le serasera politika tsy maintsy atao zany zavatra zany mila arenina be dehibe le zavatra tokony atao eto Madagasikara eto de zay any misy ny bekevitra moa zany zay vonona zay mahisy fahefana indray nareo mpanohitra de vonona zay ny anampinareo raha ohatra mijanona eo amin'ny toerana ireo mpitondra fanjakana ireo de vonona zay avy eo am'izay hoe mba asina asiny kelikely zay nge tsy mitady hoe any satria zay tsy olona tsy mitady toerana tsiny le asina asiny kely ve le ianao zao raha tsona atao minisitra tsy anao fa anao aty amin'ny fanabeazana any alo ohatra tonga de aloha zay le izy zany ohatra zany tamin'ny taona 7 aho nefa kikitehan'ireo fa tsy nety tamin'ny 7 so matsy metsy misy metrehitra zany hoe miakatra miara-manonja indray andriamato ikaraja zoratra mety hoe sieze hoazavaiko amin'ny olona le izy raha tsondrajoely ianao zany zao hoe mety hoe nova gouvernement zany zao mantsy enoenany mety iova mony tsinsisy zay zany mba resaka ambatobevoky io ambatobevoky fa de tsy fantatra raha ovinany teraka ny ambatobevoky fa tam'izany de fa hoe ahoana anaovy ianao sa tsy anao de osaka de fa maninona de satria ny antony de zao
le politika zany a tamin'izany fotoana zany a dia raha matadidy tsara fa filoha-pirenena matanjaka be le filoha-pirenena teo sady mahay marano-tsaina fa ny olana dia zao ny olona le atao ministra mety tsy hampanaoviny any zavatra tsy manao ny araky ny eritreretin'le ministra azy za tena miteny aminao mihitsy fa mbola tsy nisy mihitsy fotoana teto Madagasikara satria zany araka miaramiasa tamin'ny ministra maromaro hoe am'mateknisianina mateknisianina tena le ministra tena voalohany aloha le olona tendrena ministra olona tsy nianatra science politika tsy nobeaziny ny antoko politika mila fanabeazana nke eo anatin'ny antoko politika fanabeazana politika tsy nisy nanao an'izany loatra fa indraindray rehefa anina dia ohatra ny oeraoerany akabeazany rehefa miaraka misy tsy mahiteny malagasy fa misy tsy mahiteny vazany tena fa na le malagasy mahay miteny malagasy za anyko misy ao anatin'ny sainy le fahalalana vazany ao anatiny ary zay anisany tamin'ny raha tadidinao tsara tamin'ny taona 20 olona tena farany zay manam-pahaizana avy any velany nenina farana atao ministra teto Madagasikara fa dia zay le izy hoe tsy mahay an'le tsy mahay mampifandray an'le hoe le tambamivoatra sy le olona le mpanao an'le orinasa madinika sy le zavatra tokony hampanaovina an'ireo dia eo foana no mampisalasala hoe zaho a tsy hanao ministra satria tsy araka le tokony ho atao le izy satria ny ministra zany rehefa tena mijery dictionnaire inao hoe mpanompo zay mihitsy fa ny ministra zay le ministra tena hoe mpanompo tena serviteur zay le izy ao anaty efa ny etoatran'izy fa tena tamin'izany dia tena hoe rehefa ministra dia zany manao an'izay tiako atao amin'ny fidikatikata androany de mividy za tamin'izany tena milaza aminao fa tsy zakan'ny olona ny vavana avokako raha mivavanareo eto amin'ny miara-manonjy eto mbola tena samy laza fa ray isan-jato ny vavana avoakanay tamin'izany fotoana zany fa tsy fanampotehana firenena zany le fitondrana fanjakana dia za tsy teanao an'izay ary tsy te ampibaby an'izay any taranako satria io nge tadidio tsara fa misy valiny amin'ny taranaka ane io zavatra atao io hoe tonga eo ianao dia manararoatra dia manao an'izao satria tadidiko tsara tamin'ny tetezamita nyverina niaraka tamin'le ministra lasa filohan'ny republika iny niarany asa tao amin'ny finanse atao zay dia za nomendry zalahy 4-4 hoe ty 4-4 zaho a tsy hitaingina an'io fa ny anao tsy nitaingina ny olona rehetra mitaingina zaho tsy hitaingina an'io fa tsy mety amiko satria za efa tamin'ny za secrétaire général tamin'ny andron'ny président Ravalomanana zaho tena menatra satria rehefa le mirava amin'ny valo alina amin'ny 7 alina ianao ao anatin'le 4-4 iny dia mahita n'le olona mitsipona fako ery sy le 4 PDP dia zako hoe inona ny vitako tamin'ny famahana ny fahantranyireny olona ireny dia izay no mahatonga ahako miteny hoe raha mbola tsy hamena andraikitra hoe tiany andraikitra ao vitanao sady tsy vitanao dia zako hoe za tsy baikionareo tsy baikionareo fa zao ny tanjona no omenareo dia zao sazio raha tsy vitako ny asako fa milaza aminao fa miteny an'izany ny olona maromaro fa hoe sazio raha tsy vita ny asako zao nataon'ny olona hoe ny hevitra tenen'ny lahy tsara fa tsy hinananay no zany tsy ilainay lahy dia no zany ahoana tsara hoe ny hevitra teneninao tsara tenenanay tsara fa tsisy hinanany zalahy satria ohatra anao zao hoe le olona tsy ilaina ianao zany tsy ilaina satria ohatra misy olona zany mitondra dia hoe nandao lesy lahy atao ministra dia mba anina dia zao satria mantsy zay foana matetika hoe iza no tohanana mba ho lasa ministra dia rehefa avy eo dia hoe zay no nanoana ny lahy teo dia no zany mba zay tsy mety amiko zay za rehefa atao ministra nidikan'izay dia zao tsy baikion'ny olona amin'ny asako ahako voalohany zay satria haiko io faharoa manarakaraka an'izany tsy azony olona amin'izany risoriso zany ary tsy azony olona ohatrany hoe satria havako mbola tsy nampiditra havana tao anatina ministera nisiko zany na dia anankiray ary na ray ary
fa ny olona tsy mitovy amin'Andriamatoa Igor Johnson daholo zay le tsy izy mety amiko le izy tsy mety amiko le izy de zay ianao zao manana an'izay toetsain'izay hoe zao hoe manome modely fa manodidina tsy izy zalahy hoe io quatre lafo zay zany zay DG mandeha quatre de lahy mandeha taxi raha tseny de ahoana de le izy aloha zany nandeha tsy sazoka fa zao kosa ny zavatra ny tandremako tsy mbola nitondra n'iny aho hoe nandeha niangona tsy mbola nitondra n'iny aho hoe nisy maty ny fianakaviako tsy mbola tsy amin'ny asa-mpanjakana fa iny rehefa amin'ny andro zoma mody any amin'ny ministera iny tsy mampiasa n'iny hoe chèque carburant hoe amidy tsy mbola nanao an'izany ary tsy hanao an'izany mihitsy de zany tsy zakan'ny olona hoe Igor Johnson zany ohatra ny Thomson Milay zay batsy le zay mpanao gazety mainao an'izany zay le vavaka ohatra ny Thomson Milay le ry koa ve tena ahoana eto angeso de vataony olona io koa mbo miseho milay resaka miara-manontsy hoe de efa eto isaky ny andro moa mahita ianao amin'ny télé hoe za miteny foana de fa teny olona io mba miseho milay mba miseho manana inona koa ny fahaizany io nke olona tsy mainina inona mena katikati raha tsy mety mitaingina mena toerana atao miavonavona za manaiky za manaiky za ndreny de anisan'le olona le hoe rehefa teneny hoe za tsy manina inona mianatra fa za tsy manao hoe ay tena tsy manina inona lasa mandeha mianatra za tsy mbo anisan'le olona zany miteny hoe atao tsy manina inona de hoe andao anao totondry zay mantsy matetika ny eto Madagasikara tsy mahataty ho tenenina tsy mahataty kianina ary zany anisan'le le tsy dirako atao ministra fa ianao mahataty kianina za tena mataty tena mataty zako hoe zay nge le mahatonga ako miteny hoe sazy io rehefa tsy manina inona hoe ampanaovina io de sazy io raha tsy manina inona fa io zavatra io tena zay mihitsy hoe matoa ataonao ministra de zavatra haiko io nataoko ary ny zavatra le izy ny tadidio tsara fa anisan'ny zavatra nytenen'ny Herizoro Razafimaleo tompoka la Herizoro Razafimaleo zay tena tsara tadidiana le izy de zao tsy maninona ozy izy raha olona mpitarika sarety ary natao ministra rehefa mahalala ny atao izy iombonana izy tadidiko zay Andriamatoa Herizoro Razafimaleo ary zany zavatra any de tiako lazaina aminao de zao efa ela tamin'izany nianatra ary sy nianatra politika no tena nyteny an'izany hoe inona tokoa moa zany sy iombonan'izany amin'ny malagasy amin'ny kolotsaina malagasy amin'ny sy mifaindrena malagasy maninona ny karana mipetraka eto velona be indray zany sono mampiasa vola ty ka tsika mihitsy ny problema tsika ahoana ohatra ny tanaka fotsiny le gasy ohatra mipiasa foana tsika ny problema ka tsika mihitsy ny problema satria zao tsika ny problema le izy de zao tadidio tsara fa miverina am'le teniny teo aloha tsika zany hoe ny famoronana arena no tena izy fa netsika vola netsika vola de manentsika vola de efa ohatra zany zatra ny mahita an'ireny le ohatrany hoe tompona orinasa tanora mahafinaritra fa le hoe tena misy malagasy mahavita orinasa fa zao vao manomboka mandeha le affaire de tonga zalahy de mividy amera mividy ohatrany hoe lasa ohatrany hoe lasa freriana zany le izy fa zany hoe manana orinasa zany nge tadidio tsara fa ny orinasa trosa ny be da be ao no zany tsy maintsy mitsinjo ianao ny famerenana ny trosa amin'ny banky ny trosan'ny olona zay nalainao sy ny rehetrarehetra de ao anatin'le trosa le karaman'le olona zay karamainao de zany zavatra any anisan'ny ohatrany hoe lasa hoe za mitondra audi mitondra anina de rehefa tonga ny weekend de ery amin'ny Carlton ery mizesta misotro iskizy tsy zany tompoko ny fitondrana orinasa tsy zany mihitsy fa zany orinasa zany tena manompo le orinasanao anao manompo an'ireo olona zay manampy anao mitady an'le vola ary manompo firenena satria ianao zao tele nyteny tao hoe savony ohatra inona isan'ny tompona andraikitra ny am'izany za de miteny hoe anisan'ny tompona andraikitra zany le mpamokatra savony satria zao le mpamokatra savony am'izao fotoana zao io ihany ankeny ankesany hatramin'izay zany hoe sady tsy navelana anao an'le fanitarana izy no tsy navela napiditra masinina mamokatra bebe kokoa izy ao anatin'izay tsy nampina izy tamin'ny famarotana an'le izy tany velany fa na izany na zany tokony nitrosa be deaibe izy ny tamin'ny fivoarany
zany hoe le zay le tenenako hoe ny orinasa de trosa tokony nytrosa be deabe izy nafahany mivoatra sy naharahany ny fiovana eto ambonin'ny tany io zavatra io zany tsy maintsy zay izy ny savony zany nge tsena iraisam-pirenena io na eto Madagasikara novidinana hoe any Vangaindrano novidinao na any Sambava io novidinao na any Mazanga tsena iraisam-pirenena no mifehana io hoe zao ny vidin'ny savony satria le sody caustique matière première avy any miteny iraisam-pirenena no miditra aminao de zany mille rehetrarehetra zay ampiasaina amin'io ny fahaizana mampalalana aminatin'io vidina tolotolo zany de zany zavatra any zany tsy voafehtsika de zay zavatra ny orinasa zany rehefa manao orinasa ianao zavatra voalohany de zao hoe mividy fahaizana mampalalana mividy fitaovam-pamokarana mividy ny olona mahay manao an'io mividy ny olona iendry tsy mangalatra ao anatin'io zavatra zany rehetra iny le tena sarotra zany ho antsika eto zay no mahatonga n'izy hoe le hitanao le hoe any amin'ny karana le karana tsisy fotony ery mifehan'le malagasy ingénieur mifehan'le zay zavatra io satria tsy azo itikisana le olona satria tsika malagasy lasa vola no anatin'izay tsika fa tsy hoe andehanao an'le asa mba amokatra rena de amelomako mivady aman-tsanako koa fanampin'izay de zay ny zavatra ohatrany hoe zay le kolotsaina zay ny tsy ampy eto Madagasikara eny ary mazava zay efa lasa ihany ny fotoanantsika Andriamatoa Hugues Johnson ianao moa hoe olo-pirenena eo ihany koa ny ao anatin'le hoe fitsirihana ny zavatra miseho famana krizy sy ny sisa fa nisy ny teny ihany koa anisan'ny mampantra anareo Madagasikara eo vazaha ny teny ity namana mpanao gazety de hoe fuite de cerveau hoe atodo eto amin'ny firenena mahay ny malagasy fa noho ny antony maro samihafa tsy hoe fanomezantsiny akory tsy hany fa hoe noho ny antony maro samihafa de lasa mifindra makany velany mampahantra zay de itsiko ny resaka Andriamatoa Hugues Johnson ianao anisan'le mijanona eto maservo eny tany ianao de avy eo anao de tsy nandeha tsony fa io ianao eto amin'ny miara-manonjy eto inona no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany tena mampahantra ve io sa hoe ahoana ny fahitanao azy manampaizana satria eno any rehetrarehetra any fa misy malagasy ary tena manamaizy azy nefa firenena eto ny voaka malagasy mpiray tanindrazana jereo ty izy zavatra roalonga ngamba namaliko an'izay teninao zay satria misy tokoa zany fa tsara ampatsevina amin'ny olona aloha fa matetika zany tsy de tena le fuite de cerveau io fuite de cerveau mamoehatra za zao mahafantatra mpianatro taloha any Frantsa any manana doctorat fa inona moa ny asany any chauffeur livreur de inona ny rehefa antanina zalahy hoe fa manino laisany tsy mody satria ilaisany ke mety mbo ilain'ny firenena ohatran'izay de zao ny zavatra ataony hoe tsy mahavelona anay le karamany amiko zany zay ohatrany hoe fitiavatena tsy any misy tsiny azy fa fitiavatena satria zao hoe ahoana moa olona manana saina ianao manana fahaizana ianao de ahoana ny tonga de efa miaia hoe tsy ho velona ianao de verina any am'le fampianarana le teniny keo zay mpampianatra ny tompona andraikitra satria reo olona zany tsy nampianarina hitady fivelomana fa nampianarina hiasa manolona de lasa piasa de lasa hoe piasa zany hoe izy zany mijanona ho piasa de le piasa tsy mahavelona le vady aman-janana satria misy zavatra rehetra de eo zany misy atao hoe repère na tondro anankiray ny malagasy am'izao fotoana zao de zao hoe tsy velona raha tsy manana an'le raitra be kitikitiana ohatra zao reny raha tsy manana automobile raha tsy manana ana raha tsy manana ohatran'izao zany lazanao za tsy manana automobile tsy manana trano petraka amin'ny trano ndray aman-dreniko ndraindray mitsara ihany le kamboty io misy mahatsara azy ihany maty ndray aman-dreny de ianao mipetraka amin'ny trano ndray aman-dreniko fa le olona tsy mahazaka an'izay za tamin'izany nao teto Madagasikara de efa nivonina naninona renao nody ary satria za miady tamin'ny vazaha foana za tsy mahazaka le ohatrany hoe ianao zany mainty kely tany de hoe rehefa any ianao de hoe mainty kely zany tsisy ilana azy inona koa ny anina andreo de zako hoe zao tsy ilainy laisany zany de ody zalahy zany tsy nino mihitsy hoe za ody
fa rehefa tonga taty Madagasikara de niteny am'zay fa aiza lahy de zange fa tsy laza fa tsy verina tsony fa ny anahy de fa zao nyteninka zay koa le ampipo zany tsy vitan'izay fa zao za fantatro fa anamamy anamalao sy vary de mahavelona za zany tsy hitady mihitsy hoe tsy maintsy manana an'zao a vo zay ny mahizaza ne tsika mantsy hoe volany marangah ny anandre de zao hoe ny mahamalagasy any marangah fa tsy resaka volo io tsy resaka areny io tsy resaka fitetavam-boninahitra io misy mantsy miteny hoe za makaty amy tele de mitady voninahitra miseho milay miseho hoe zao zay no nanasanao zay no nanasanao ka na zany azy na manasa ranke hoe ny olona manetry tena zany de hoe misaotra fa aloaloha mba ohatra zao aloha ankinkiny eny ohatran'zay fa ny anahy de zao ny anahy zany ny antony fa maninona ny mamaly ny antsonao satria zao ozy izy ny soratra masina hoe 70 taona 80 taona raha mateza za so fa 70 taona nidikan'izany zany atsoatsy azy zany de efa ho faty nidikan'izany alohan'ny hafatesako sao de rehefa tonga any an-danitra any anontanian'ny olona hoe inona mba nataonao an'ny malagasy de zay ny atahorako de nozao mivazavaza na misy mieno na tsisy mieno misy mieno ka misy mieno mino fa mba misy hoan'olona ho fotsiny zay nankatahako fa ndray andro any mety misy mba mety mampiatra ihany ny zavatra resahana le teneninao mantsy hoe miseho milay isinkarazany za tena mitenanao aty za mitene zany ianao le nitenika le teny zao ny tenen'ny olona ioko mba miseho milay hoe menakatikaty raha tsy mandray efa tany an-dafy loa zanodindray ohatran'izay fa mifianakaviana raha misy fitezitra tamiko tamin'izanody na zany na tsy zany za tena mitenanao hoe le fodiko teto Madagasikara tena mitondra fifaliana ao anahy tsy nanam-bola nisy fotoana tena tsy nanana fa tsy mbola nangataka taman'olona zany fa de zao ny efiko teniny ny efiko teniny de rehefa teo moa hoe nahita le namany za le sy mila lahy atao lahy iverina hiasa dao ary de miasa de zao zay zavatra i zany za zany manam-ponoana ary zay no mahatonga ako hoe zako tsy mbola tapaka miangona zany isika ny alady satria zay nefa nitezain'ny ray aman-dreny fa za tena nahita tombotsoa tam'le fananana le finoana le hoe tsy maintsy miangona alady na marary na misy maty eo amin'ny fianakaviana na inona za tsy maintsy miangona ary tsy maintsy mandeha mivavaka de zany zavatra zany teny so de sy tendray miseho milay nefa efa fiainana misy aloha iseho milay satria sa hijory vavolombelona ny am'zany ka sako no miteny zany ary io zavatra hoe de za zany miteny hoe malagasy tokony miverina mivavaka zany tao anatin'ny fotoana maromaro zany lasa mivarotra lahady ny malagasy raha mivarotra eny izy aloha za amiko aloha mety hoe tokony mivarotra tokoa satria misy ilan'ny olona fa misy lasa manjary le olona zany lasa manjary ohatrany tena bizina le fampianarana raha trano fampianarana sy mifitezana olona de tetavana vola tsisy zavatra tsy hoe resaka vola zany zao am'izao fotoana zao potika ave zany maolona ny fanabeazana potika toetsaina potika za mahita zany malagasy zany reny mpianakaviana malagasy zany tena naina najatena taloha fa zao no ny vola lasa tsy manajatena ntsony misy zavatra be deaibe zany zay hoe ahoana ny mahatonga an'izany sa de hoe tanteraka tokoa le tenin'ny soratra masina teny azafady tompoko tenin'ny soratra masina hoe any parany any ho tia vola ho tian'zao ho tian'zao ho tian'zao sao de zany nefa tanteraka am'izao fotoana zao de za aloha tsy sao de lazain'ny olona fa mitovy amin'ny pastera mayorla koa am'resaka eto fa zany zany hijoroako vavolombelona mampino ahako de za tena le finoana zay tena nanampy ahy tamin'ny fiafiana de zao moa zany efa mbola lehibe de efa mbola lehibe ny ankizy efa mana de mba manampy ny ankizy hoe inodry dada ino ohatran'izay de le vadiko koa moa manampy ahatra zany zavatra zany zany ny lazaiko anao hoe zao azy zany manana fotoana filaminatsaina amin'ny fampianarana amin'ny fitedavana ny hevitra rehetrarehetra zay ampandrosoana n'ity Madagasikara ty za tsy miteny hoe efa tapopahaizana na ohatran'izany tena tsy marina zany satria za mbola mianatra tsy mijanona mianatra na am'izao taonako zao ary fa mora ny mitondra ny malagasy
tena samy teny an'izany mora mitondra malagasy ary iro malagasy ireo ina profetinao manamarina zay satria misy any miteny mafilo reo gasy reo za hoe manana kolotsaina malagasy le kolotsaina malagasy io sarobidy be fa varinany amin'le kolotsaina vazatsika amin'ny fitondrana an'le vahoaka fa raha ohatra zany le kolotsaina io le olona nge matoy izy mafilo de satria tsy azony nke zavatra lazainao ary tsy itikisany ianao satria tsy azony zavatra teneninao de tsy itikisany te amitakandray le rangaty fa raha ohatra zany le kolotsaina malagasy nitondranao azy azony le zavatra hoe hitondra zavatra ho an'ny tarana ny hitondra zavatra ho anazy nga tsisy zany fa malagasy tena endry ny malagasy ary za tena matoky an'izany mora ny mitondra ny malagasy fa de zao kosa aloha tsara ho fantatra ny malagasy hoe ny fandrosoana dia amin'ny lava ezaka tsy lavitra ezaka le izy mantsy hoe foy tomotra foy ivo lava zay le izy amin'ny lava ezaka zany de any amin'ny farafahakeliny 3 taona 5 taona fa ny fiambon'ny ary-pirenena ino no tomotra ezaka sy foy ezaka de inony zany tsy maintsy ilofosana amin'le famoronana an'le arena fa rehefa iny le fitombon'le arena iny zany no tratran'le hoe tsy afa-miverina na irréversible le fiabony zany tsy afa-miverina tonga any fandrosoantsika zay le izy ary io le zavatra io zany no teneniko hoe andaotsika anorina politika ahafahana manao nio fiabony toekarena ho tratrany tsy afa-miverina io azo atao tsara ny zany raha zava-misy eto Madagasikara tena azo atao satria manana olona mahay tsika manana olona tia firenentsika ary manana an'ireo arena voajanahary zay ahafahana miainga manao azy miainga ho fa neny olona matsy tonga de avy atrany de miteny izy hoe niotrika arena kibony tany de efa mampanankarena atsika ahafahana miainga de le fahafahana miainga zay tsy maintsy resahana amin'ny olona hoe zao ny ahafahana miainga raha tia otrika reny ty no resantsika zao ny fahafahana miainga ahafahana manao an'ity de zao ny tokony ataonareo raha olona atonareo mahazo an'le zavatra de ty ho anareo ty fianakaviana miainga fa zava-misy eto amintsika ihany resahana mihitsy le olona hoe manao an'ity tsika ty no azonareo rehefa manao an'io tsika ty ny ataonareo mba azahoanareo any zavatra hafa koa ty ny ataonareo zany rehetra zany le teneniko hoe serasera politika resahana vo misy fotsiny ohatra hoe mpitrandraka arena otrika arena kibony tany any amin'ny toerana anankiray de ny voalohany indrindra de ny andraikitry ny mpanao politika de hoe ante miresaka amin'ny olona de hoe namenay permis olona io de zao ny ataony eto de jirevo tsara raha tena zay ny ataony eto de lazao zay raha tsy mety ny ataony eto fa ro manarakaraka an'izany zao ny ataony de reto ny asa mifanaraka amin'io de iza ny olona hotezaina sy ampianarina anao ny zavatra io zany zavatra zany le izy fa raha vo tsy zay ny ataontsika fa hoe avela hitrandraka ao fotsiny le olona de mandeha any tsika de mipetraka ao fotsiny ohatran'izao de tsy mety le izy eny ary Andriamato Igara Johnson efa mandeha ny fotoanantsika maraparana azy sika ianao moa mpampianatra tsy hoe mampianatra any keo fa manabe any keo satria zay tena goavana be zay be de be ny tanora manao mahavita fianarana efa andresantsika kely teo ihany manao mémoire fandalinana sy ny sisa ao anaty tiroaro fotsiny le vokapikaroany hitanareo zany amin'ny nareo mampianatra ao de ahoany reny de eo zany sinkany fotsiny zany resaka satria raha miresaka eto tsika amin'ny rahalahy de mety hoe naheritaona ary tsika tsy ho vita eto ny resaka fa sinkany fotsiny miteny an'izay ianao ny politika amin'ny vola zany zao no tsy miady satria zao raha ohatra zany ohatra hoe olona mivoaka avy any amin'ny polytechnique ohatra olona mivoaka any polytechnique na any amin'ny agro ny zavatra voalohany anisany nampianarina an'izy ireo de tsy ny hoe andeha karama ihany fa anorina orinasa zay ny tsara indrindra zay ny tsara indrindra rehefa manorina orinasa izy ny dikan'izany de ampina izy averika le teo aloha ampina izy hividy fahalalana satria le fahalalana zay ananany zany tsy ampy atotam-pahalalana ahafahany mampivoatra n'le izy le brevet zany raha ohatra hoe atotam-pahalalana raha ohatra
resahana de rehefa mivita an'iny satria ohatra zany zao hoe anao angovo masoandro ohatra zany le olona nianatra energie dia ampina izy hoe am'le fianarana nalainao a inona ny zavatra ilainao mba amokaranao mpanao solaire ohatra zany de hoe reto avy ny ilaiko de reto avy ny ilaiko de ampina izy de zay le politika mivola hoe ay raha mpianatra vao nivoaka izy a dia ny findramam-bola amena azy a ohatrinona ny vola tediaviny mila ray lavitrisy izy mba ahafahany manao projet na 1 kilometre carré na any reo mpianatra zao de no zany a zay zany le politika anaovana politika ny vola de mahatonga am'tena izay de zao misy iteny zany hoe fahaizana hitany lava vola am'zany tadio fa ny fanjakana anankiray zay no mahafanjakana azy de ny fanjakana tsy mety baky fa ny fanjakana afaka manemotra ny fanefany vola raha tenenina amin'ny teny frantsay zany de hoe un état n'est jamais en faillite mais un état peut être en cessation de paiement zany hoe tsika zany a raha le vola zay tokony mety ho alohantsika de hoe anaovanay aemotray ny fandoavana ny volanao fa alors reto orinasy reto hovatsianay vola mba hahafahanay manao an'izao satria ny volanao ho voaverina rehefa mamokatra reto orinasy ary zany zavatra zany zany politika amin'ny vola zany tokony apetrakintsika eto ary tokony amoraina ny fahafahan'ny tanora zay fa reo tanora tsy maintsy ampianarina zao mantsy le tena olana ampianarina n'le teknika izy a fa tsy ampianarina politika zany isan'le mpampianatra université miteny hoe ny mpianatra rehetra amin'ny rehefa vita ny fianarana de tsy maintsy miverina mianatra science politika mba hahafahany manana andraikitra politika manana saina ny politika satria politika tsy politika le politika resantsika fa misy politique d'entreprise ko ampianarina ny de zany zavatra any zany le olona zany ampianarina an'le izy am'izay hoe ampianarina mitatana orinasa ampianarina any zany de ny politika am'izay ny politika ny vola de andraikitry ny fanjakana andraikitry ny firenena ny hoe reo tanora be deaibe zay manam-pahaizana antsika reo ahoana ny ampiasana an'ireo mba tsy ho lasa dahalo reo zao lasa misy hoe manao asa tsy araky le zavatra de izay le atao hoe chômage déguisé ohatra zany ianao hoe nianatra droit de mitazona épicerie ianao zany hoe ianao zany lasa mpivarotra épicier nefa ianao nianatra droit zay zao zavatra ohatrany hoe sy mana doctorat sasany zavatra hafa mihitsy nao misy manana doctorat sofirana bus fa zany zavatra any zany hoe tokony hoe ahoana ny amerenana an'ireo alohan'ny iverenako am'le teninao hoe le fuite de cerveau satria le olona nge hoe nianatra izy a de eto izy tsy mahita an'le zavatra tadiaviny de hoe andafy misy olona mampiasa fa na zany na zany a rehefa tena miezaka le fanjakana ary hitan'ny olona hoe miezaka le fanjakana miverina eto reo ary mijanona tsy miala eto ntsony ny manam-paizantsika zay zany le izy de resaka politika zany ny fototry ny rehetrarehetra mahatonga ny malagasy tsy nandroso ary io efa hatramin'ny elo ny anina fa efa latsapaka loatra le izy de manjary lasa zava-doza izy am'izao fotoan'izao zava-doza mihitsy le izy moa io efa iarahantsika mahita zany ka de anjarantsika no saintsaina tsara satria tena teknisiana zany tena mpanabe zany tena olona efa miaina tamina vanim-potoana maro zany régime maromaro efa nandalovana Andriamatoa Hugo Johnson miaina an'izany hoe fiainam-pirenena miaina an'izany hoe fiaina politika ny toe-karena sy ny sisa eny ary zay vao tena maraparantsika Andriamatoa Hugo Johnson ahoana raha ny fanantenanao amin'ity fireneny ity ary ny fanantenako de faran'izay tsotra na hoe 20 isanjato arany mahatra ozy ny banque mondiale efa mihoatra n'izany ka nikajy nataonay efa mihoatra n'izany efa efatra amby 20 efa 10 amby 20 any mihitsy ary fa le izy zany ny anazy zany de zao hoe fanantenako dia ho tonga saina am'izay ny olona hoe ny malagasy no hitondra malagasy amin'ny fitaovana malagasy amin'ny toe-tsaina malagasy amin'ny toe-panahy malagasy amin'ny fahendrena malagasy tsisy afa-tsy zay ihany fa tsy hoe kory hoe tia ny théorie Keynes de ny théorie Keynes ny entina mitondra ny fitantanam-bola sy misy fahendrena malagasy misy kolotsaina malagasy zay ahafahana mampandrosa ny malagasy satria rehefa azony malagasy
mahay mandrara ny malagasy ary mahay mamorona arena ny malagasy de zay ny anazany ny fanantenako tsy milaza zany hoe manary an'le fianarana fa le olona nianatra de ampianarina koa hieritreritra amin'ny mamalagasy azy ary isaina amin'ny mamalagasy azy ary anao ny zavatra amin'ny mamalagasy azy de zay le fanantenako hoe tsika mpampianatra andao riana be ny malagasy o malagasy fa tsy am'izao fotoan'izao mantsy de nareo mpampianatra tsy mahay mampita zay ny zany ao anatiny mandahan'zay fa zao nke freriana zany hoe ny zanako mianatra ary amin'ny american school ary amin'ny british school ary amin'le teny frantsay ary zany ny rerian'ny malagasy iso lalantsika raha mbola izay fa tokony ny EPP atsika tokony tena ataotsika tsy ny trano ihany natao manara-penitra fa fampianarana sy ny mpampianatra atao manara-penitra ka le mpampianatra raha tsy mandray vola araka ny tokony eo koa zany mbola misy resaka hafa koa zao le izy zany zao hoe voamaly tamin'ny nampianatra no resaka an'izay hoe ka le karama tsy mahavelona toy zako hoe ny sainao ny tsy mahavelona anao fa raha ohatra zany ozy izy le olona hoe za tsy eritreritra telefônina tsara tare zany tsy eritreritra akanjo dormey tsy eritreritra anina tomobile zany fa zao velona aloha de manasoa fa za mino fa afaka am'izao de ho azo an'izany hany fa le olona tonga de zay ny tiany ho azo am'izao oro zao hoe zay hoe voamiditra miasa de tsy maintsy mahazo an'izao tsy maintsy de zay toetsaina zay zany tsy maintsy satria zay tena tsy toetsaina malagasy ny malagasy tena miandry ny fotoana atotosan'izany izy ary resaka tena olona manana fanantenana ny malagasy de zay keo mahatonga ako manantena fa le izy rehefa tena vonona ny mpanao politika vonona ny mpanohatra vonona ny mpiaramonina fa iaina amin'ny mamalagasy ny malagasy amiko ao anatin'ny tomotra sy ny foiezaka de tafavoakatsika hoe hita am'izay le lalany hoe ty zany lalaka izorana ahafahana mandeha mankany amin'ny voezaka sy lava ezaka sy ny fiabo ny toe-karena ho tratran'le tsy hafa miverina zay le fanantenako zany eny ary tena marana azy ary tsika inona ary meko ray minitra farany ianao inona ary ny tena hoe teny hoentinao anamafisana an'izay fanazavan'izay akoatran'ny hoe manana fanantenana sy sisa manoloana ny fiainam-pirenentsika zay tsy maintsy mandroso ho tapitra saty tiany taona ho avy ny 3 voalohany indrindra aloha de ho an'ny mpitondra fanjakana be deaibe ny hevitra tolotra anareo na ny mpanohatra zany na ny olona manodidina anareo de mba enoy ireny de andao tanterahana ny zavatra zay tsy ampitao amin'ny zavatra nataonareo fa ro manarakaaraka zany ho an'ny mpanohatra misaotra anareo mitondra hevitra fa zao koa le izy le izy zany tokony hoentina am'le fahendrena malagasy satria na ny mpitondra zany na ny mpanohatra tokony hoentina am'le fahendrena malagasy sy ny kolotsaina malagasy de ny vahoaka malagasy mba aloatsika mba mahay mifidy am'izay tsy hoe omenaka ray litre tsika omena t-shirt asina fampisehoana de hifidy anitsina iroa fa tsika olombelona dia andao hifidy am'izay zay olona tena manana ano moa zany olona manam-pahendrena tsy hoe manana programa misy mantsy zay hoe manana programa de hoe itsy manana programa le programa mety tsy ho tanterahany akory fa tena aloha le olona manam-pahendrena sy manana ny azo lazaina hoe finiavana ary matahotra an'Andriamanitra no fiditsika zay ngamba de misaotra antsika malagasy ny eno misaotra an'izay olona tsy te eno ako ny fa ny eno no ny antony maro samihafa de hisaorana ataolona rehetra misaotra anao nanasa dia manantena fa isy zavatra hivoaka avy eto aminareo eto amin'ny miara-manonjy ato mba hitondrana ny firenena aoriana kely ao eny ary Andriamatoa Hugues Rajonson no isaorantsika be deaibe satria fantatra moa ny hoe andraikitra ny asa mandraraka nefa de nafohy fotoana nakaty amin'ny miara-monja MBS Radio Mada nitondran'izany fanazavana zany anjara briky no hoentiny ary ny eto amin'ny miara-monja de izay misokatra ny miara-manonja efa nisy teto mpanao politika moa zany efa miteny eo ny fiarahamonim-pirenena ny mpanabe ny avany amin'ny faritra
ny tanora, ny tsy anasa, ny vehivavy, ny rem-pianakaviana efa nyteniteto daholo dia ireny rehetrarehetra ireny zany no alefa atosaka any amintsika dia anjarantsika no mandray apetratsika foana ny fahendrena malagasy hoe ny mamy atelomy ny mangidy aloha misaotranao tompoko. Misaotra tompoko dia manao velomanao manao veloma ny mpiaino rehetra ny miara-manonja. Misaotra tompoko. Toy ihany ny fandarantsika amin'ity maraina ity zany atao anatin'izay hoe miara-manonja MBS Radio Mada izany. Fanazavana isan-karazany, fitondrana hevitra isan-karazany ho atsika olom-pirenena, ho atsika malagasy zany. Raha raisitsika ny ten'Andriamatoa Hugues Johnson teo dia hoe miainga avy amintsika ihany io, miainga avy amin'ny malagasy ihany io. Raha te handrositsika dia isika ihany ny anton'izay, isika ihany no eran'izay. Te hiemotritsika dia isika ihany no eran'izay ihany koa. Tsy misy an'izany hoe zavatra tonga ho azy zany, ary tsy misy an'izany hoe ny olona ndeha andrasanao zany ndeha hanampy anao, ny olona ndeha andrasanao andeha hanosika anao mandeha mandroso zany, tsisy an'izay. Fa raha misy ny hoe te hanampy niany dia manampy izy, raha misy ny teny hoe te hanosika dia manosika izy, fa isika ny tompony, isika no erany. Raha mahantra zany tsika amin'izao fotoana zao dia miakina amintsika ihany io. Zay raha hoe miteny hoe isika dia ao anatiny daholo ny rehetrarehetra tsisy miala. Ka raha ohatra zany resahana ny amin'ny hoe andao hiresaka, andao hifampidinika, tena fahendrena malagasy ane zany, tena fahendrena malagasy zany hoe andao hiresaka, andao hifampidinika, tsy misy hoe fotoana very zany, tsy misy hoe zavatra hoe kitoto zany, fa tena fikatsahana ny maso ny firenena malagasy. Fa raha tsy zany zany dia eto ihany tsika. Zao nodimandry ny filosinoa tamin'ny fotoanandro zany dia zany filosinoa tamin'ny fotoanandro zany no anisany hoe nanokatra ny fomba fijery vaovao teo amin'ny lafin'ny toe-karena ho an'ny sinoa, satria tsapany hoe tsy mety ty mihidy ty. Fa sokatra manerana zao tontolo zao ny toe-karena sinoa, saingy masinoa azy, ny kolotsainy ny maizy azy no tazomy foana. Zao le firenena sinoa lasa grand puissance maneran-tany amin'ny resaka toe-karena. Rehefa jerenao ny toe-karena ohatrany hoe tena kapitalista noho ny kapitalista anga zany, ny any Chine any feno ny sinoa maneran-tany. Mialatsiny dia izany no ezaka nataony, satria mitsinjo lavitra ile olona. Le sinoa miteraka foana efa tsomby azy tsony ao aminy zany, dia fa tsy maintsy misy politika izay mifanaraka amin'izay zava-misy, amin'izay zava-misy eo aminy aloha. Ahoana no amelomana ny reto sinoa miliara reto? Olona mihinan-kanina daholo reo, olona mamelo tena daholo reo, olona miaina daholo reo. Dia tsy maintsy niezaka zany mitady ny fomba rehetra, miketriketrika ny atidohan'ireo mpitondra tamin'izany tany Chine tany, ny amin'ny hoe fitsinjovana ireo vahoaka sinoa. Fa raha ohatra angamba ka tena hoe tia tena, nanao bizina amin'ny hoe ho tombontsoa manokana sy ny sisa, asa izay nahazo an'ireo ny tany amin'ny firenena sinoa zany, dia zareo tsy maintsy miparitaka maneran-tany, ary tsy maintsy miara-miasa amin'ny firenena any ivelany, zay vao velona. Isika manana maizy antsika, isika inona ny zavatra tsy misy eto, fa tsy hay ny mitatana an'lizy, fa eo ihany koa ny fitiavan-tena, dia lasa misokosoko any ambadika any, mifanaraka amina olombitsy any ambadika any, na ny any ivelany io na ninona, dia ny vahiny no mitavana ny harenan-dranomasin'i Madagasikara, ny vahiny no mitavana ny harentsika eto, ny vahiny no mitavana ny atidohantsika eto. Dia lasa ny araky ny resaka izay natao hoe fuite de cerveau sy ny sisa. Io moa samy manana ny fanazavana izay hoentiny momba ny mahatonga an'izay rehetrarehetra izay. Fa izany no ilana ny mpitondra zany. Misy ny mpitondra dia misy ny hoentana, zany toe-javatra zany hamaolana
fa tsy hoe mampitombo ny olana izay efa misy amany olana fa tsy ampitombo ny olana ary ny olona anankiray ozy izy président Marc Ravalomanana rehefa tsy vahaolana izy de lasa olana rehefa tsy solution de lasa problème de nefa le problème zany mitombo foana de eto tsika mianakavy difotra eto manoloana an'izany eo misehatra raisam-pirenena zany zao tsika de tsy hita-trasy zany daholo no teny etsery tsy hita-trasy le malagasy eo misehatra raisam-pirenena any amin'ny fifaninanana hoe tena malaza ny andafy any ny tanora malagasy zay vao hoe fantatra ary tena hoe rehefa eninao zany le hoe Madagasikara any amina interview any amina interview any amina radio any andafy any any amin'ny télévision any andafy any noho ny hoe ezaka manokana nataona tanora malagasy de samy taitaitra daholo le aty Madagasikara fa misehatra hafa tsy hita-trasy araky ny nambara teo de soa ihany zany fa mbola misy an'ireny tanora reny na amin'ny resaka fanatanjahantena io na amin'ny resaka hoe kolotsaina io sy fifaninana-kira etsero mitondra n'le anarana hoe malagasy na hoe Madagasikara mba tsy le sordira be etsy ambody vonetso no tonga de hitan'ny olona mba tsy ilay 4 eraky ny tanàna no hitan'ny olona fa mba zavatra hafa mba misy zavatra tsara eto amin'ity fireneny ity zay le izy zay de tsy maintsy resahana zany mba tsy hoe andeha fotsiny am'izao de hoe miaina fotsiny de mivoaka ny trano de miaina de zay tsy zay mihitsy raha ny nambarana andriamatoa Hugo Johnson teo misy saintsaina tsara ireny nambarany teo reny eny rehefa tonga eto namana faniry Razafy Manatany toy ihany fandarantsika miara-minonja MBS Radio Madame miarabanao namana faniry ndao ary zatsika miaraba rina sady misaotra anao miaraba ny faly sy lalaina ambadikao ny mpiaramiasantsika ny radio Mada tena tsy atsika mihitsy no tsy resaka an'izy ireo satria tena mavitrika de mavitrika Rinomsa Robena Malala de Arabaina ianareo any amin'ny radio Mada ny mpiaramiasa amin'ny MBS rehetra ny mifaritra zay mampita mivatana misy ny mandefa amin'ny alala ny famirenina ny fandarana naiza misy atsika de azonako ny avokoa reo fandefasantsika ny fandarana de Arabaina mpiaramiasa daholo tsika piralamy anala ny eto Tandrazana manaraka ny fandarana ny any ampitan-dranomasina dia Arabaina etona dia misaotra ny fivahiniana ny paiteokarena malagasy économiste malagasy Hugo Johnson izay niakatra teto amin'ny fandarantsika tamin'ity maraina ity araka ny fanasana zay natao Rina Rabe Mananjara natao azy ny hevitra nambarany teo tena hevidalina ary hevitra amin'ny hoe fony fitiava-tanindrazana fijoroana fahasahiana fahavinonana ihany koa ilaza ny zava-misy eto amin'ny firenena ary rehefa miteny ohatran'izay moa amin'ny hoe manao fanankanana de mba mitondra vahaolana ihany koa de na eno karazam-bahaolana sy fomba fijery marobe tsika ny amin'ny hoe mbola ahavitra ty Madagasikara ty raha ohatra koa tsika ka mivoy amin'ny toekarena hoe miainga avy amintsika fanavotana ny firenena fa tsy etohatra andrikemitra sy ny sisa mifony hevidala ho iny resahany Hugo Johnson iny de isaorana izy isika teto Rina dia nanao antsoavy hoe aiza le vato nasondrotry ny tany ny atao hoe vato nasondrotry ny tany de ny intellectuel malagasy reo avaram-pianarana malagasy no volavolainy ty fireneny ty no nandaniny ty fireneny ty vola tamin'ny alalany boursa samihafa na boursa tato anatiny sy ny équipement zany na ny boursa tany ivelany zany amin'ny alalany reny boursa extérieur reny de nanao antsoavy foana tsika mitenena mijoro ianareo azavao amin'ny vahoaka ny zava-misy zao ve ny lalana tokony mendrika an'ty Madagasikara ty toerana tokony mendrika an'ty Madagasikara ty ny fomba fijeriny sehatra eran-tany amin'ty Madagasikara ity ankehitriny tokony ohatran'izao ve na ny anaram-bositra na ny anara-petaka anarana fandrabirabiana Madagasikara zao ve no mendrika an'za Madagasikara zany de tena eram-po eran-tsaina averintsika ny fisaorana an'Andriamatoa Hugo Johnson raha mbola misy hafa any ambadika any ianareo zay te hifanakalo hevitra ianareo zay te hiresaka hizara ny fomba fijerinareo dia malalaka ny plateau ny miara-manonja MBS Radio Mada satria isika Rina mametraka mandrakariva ny hoe fotoam-pijoroany zao
tsy fotoanany fitsapatsapana tsony fifamendrifendrona anaty tsony tsy fotoanany eny ka inona moa anao politika izy ka ny politika no hitantanana ny firenena politika no mamelona ny firenena politika no manatsara ny fiainany fiarahamonina sy ny fiainan'ny ara-tsosialy ny vahoaka amin'ny akabeana dikan'izay na tiatsika na sy teitsika tsy maintsy miresaka politika tsika ary voatery anao politika itsika amin'ny politika no tena fitiava-tanindrazana sy fanasoavana nyity fireneny ity amin'ny arinany mbola ho azavaintsika tsara misy ny andraikitry ny atao hoe fanjakana andraikitry ny atao hoe société civile fiarahamonim-pirenena andraikitry ny secteur privé ny seritra tsy miankina ho azavaintsika reo telo reo inona moa zany rôle ny eta zany ny société civile izany izy zany société civile zany inona no atao hoe secteur privé na seritra tsy miankina fa tsy maintsy mbola andrindra fotoana isika fa ny zava-dehibe etona zany de ny aminy hoe efa miteny avokoa ny rehetra am'izao fotoana zao ny mpahay teo-karena ny mpahay tantara ny manam-pahaizana momba ny tontolony ranomasina ny manam-pahaizana momba ny biby ny varika sy ny sisa ohatran'izany miteny daholo ngerendriny ny manam-pahaizana mianatra ny tontolo iainana ny manam-pahaizana nandalina momba ny harenakibony tany ny géographe ny manam-pahaizana zay nomen'Andriamanitra mety fanomezam-pahasoavana manokana amin'ny tontolo famantarana an'izay mety hoe toetrandro sy manodidina ny toetrandro izay ka mba afaka mijoro amin'ny fireneny dehibe tsika hoe manana manam-pahaizana amin'izany tsika efa miteny avokoa amin'izao fotoana izao reo manam-boninahitra ekena fa misy misotro ronono marobe no miteny izao no atao hoe infrastructure zao ny atao hoe asa vavety izao no atao hoe fanorenana efa miteny avokoa ny olona rehetra zay nanana andraikitra teo aloha ny amin'ny ahoana natao hoe tsenambary mpanjakana mahita ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao efa miteny ary manomboka miteny samy teny ny mpitsara na mpitsara amperinasy io zay mivolona ao anatina syndicat na hivelany zay mahamperinasa azay fa misotro ronono zava-dehibe zany mba hahafantarany rehetra ny amina hoe kay tsy fanana ny mpitondra fanjakana irery Madagasikara ary tsisy kadasitra na karatany na boky hafa ivelany kadasitra sy ny karatany miresaka fa any TGV any Armada any Irmara irery Madagasikara fa any malagasy ako zay miteny andrina an'io Gara Johnson zay tonga teto amin'ny mambrabendrina zay ho avy eo fa eny andalina amin'izao fotoana izao anao vahoaka malagasy zay miaino anay io isanandro sanandro atsika ty Madagasikara ty dikan'izany efa nambaranay hatrany amin'ny hoe tsy manana toerana akoatry Madagasikara tsika tsy isy famoronana Madagasikara hafa akoatry ty Madagasikara zay honenantsika ty itsony eto amin'ny planeta tany na firy milliard d'années na firy milliard d'années ity no Madagasikara voasoratra amina planeta adevitra hafa raha misy an'izany hoe ivelany ty grand île ty na tambe na nosy be ity de misy île kely any ambadibadika any île de Caïman na tsy fantatsika de na ny Fidji na tsy fantatra zany de hoe Madagasikara ny anaran'ity ho foronina mamorona anarana azo atao mametaka fa mandrafitra amin'ny fiarahamonina sy ny toe-tsaina sy ny endrika fototra ny aingain'ilay malagasy Madagasikara jamais tsisy an'izany dikan'izany anjarantsika génération ankehitriny zany no mity an'ity Madagasikara ty manatsara n'ity Madagasikara ty de tena anaovana bravo tompoko ny fijoroan'ny mpahay teo-karena zay maneho hevitra eto iantsonay zany atsika rehetra vatina solotro ny tany fikambanam-behivavy mpampianatra mpitsara ny sotro ronono raha misy mpitsara am-perinasa ajarantsika mieritreritra an'izany amin'izay zavatra azonareo resahana fa betsaka koa mifampitahorana rehefa misy mijoro ny amin'ny hoe tapahana karama anaovana affectation lavitra be misy manam-boninahitra samihafa miteny zava-dehibe zany
teny efa raisitsika hoe samy malagasy miainga malagasy ary zao de hoe tsy manaiky lembena antsika eo anatrehan'ny zavatoza satria efa zavatoza ny aina firenena ankehitriny tsy possible atsony ny ampiainana an'ty Madagasikara ty ny amahanana amin'ny malagasy lainga isan'andro fa na ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ireo olona miaradia amin'ny azarina dia sahirana mamono hafa nahita mpamono hafa aho maly tamin'ny fahitalavitra tsy miankina fa sahirana ary mifaneho-kevitry olona rehetrarehetra zay nanaraka amin'ny faneho-keviny de hoe tsy lay faneho-kevitra 2019 tsony tsy lay faneho-kevitra 2020 mbola mipasipasika tsony fa de anjaranareo tonga saina ny aminy hoe efa makany na mitodika na hoe mbola manaradianareo ve ivoaka malagasy io fa raha antanina mivoaka malagasy manomboka any amin'ny quartier zay lazainareo fa mena jiro io any amin'ny fokotany de mitody damosina anareo fa zao mbola misy fahefana kely anareo amin'ny fampitahorana ny fanagadrana ny gagazo ary mety ho fanampitehana amin'ny fiainan'ny olona mihitsiny amin'ny alalan'ny famonoana azy ara-politika na mety ho anton-javatra fa mietra lavitra amin'izay ary extrême fa misy fetran'izany rehetrarehetra zany de isorantsika eto ny fahasahin'ny olona rina ny amin'ny hoe voaray ny afatra ny amin'ny fahasahina fijoroana fahavonona zay aneny nambarany teo anivon'ny antokotiky Madagasikara ny amin'ny hoe sahi mijoroa minoa fa raha ohatra ka tsy hosa raha tsy hijoro raha tsy mino isika ahoana no ahafahantsika manavitra nyty Madagasikara ty de ny fahasahina mijoro zany ny tsy fanekena ny tsirarina ny fahafahana miteny ohatran'le tovolahy kely teto mbola veritsika ty fa nangalatra polerotean'olona ny mpanolony polisy municipal tonga teto le tovolahy ny ainga avy any Ambomandroso izy hikaroka vola mivady amanjana no ataony tsy mety tsony ny asa fambolena ny ambanivohitra satria tsy mahaleo sara mividina lafo ny zezika rahakoatra ny hoe lafo ny zezika tsy misy mifandrimpahalemana ona zao nefa raha niny de niakatra teto izy rina mihitsy ny anarana tsy hoe rina arabe mananjara fa rina PDP na rina ka rina fa tsy rina ay rina ay zay ny anaran'ny lena mana teto hoe rina ozy izy mifiantso a de tonga vany herinandro tonga teto mba niasa de ny anabavo no miantoka azy alaina 15 000 ariary ny akoho de andrahoana vao maraina amin'ny 3 sasany maraina volosana de andrahoana atao rôti de tsinjaraina kely de mivata amin'ny be iny amidy 15 000 ariary de le tongony le fekeliny le zandrom-peany iny ny aranany ny atiny ny lohany mba anaovana calcul zany de entina amin'ny tanana de reraka le olona mitety anaty Tananarivo de mba mipetraka amin'le tsy fahaizany amin'le lalàny eto an-tanàna ary misy mipetraka marobe manoloana ny lapan'ny tanàna eo de mba nametraka an'ilay plateau misy an'ilay akoho anankifolo inona ny tranga nalain'ilay police municipal le izy de nentiny tsofoka tany de mba nitady négociation izy hoe tompoko azafady fa narary tana crampé de voatery napetrako le izy tompoko fa tsy anao tsony mifona fa fialakasio nahazo an'le olona tsy miverina ny entana za moa rina ny antso 3 andro taorinan'izy mivahiny teto iny nanahoana ny soitiny tsy soitiny tompoko le izy tsy mbola hitanay na vezivezy anala kely anosipatrana nihinana ny alahelo olonareo ho anareo zay nihinana an'izany ary raha tsy hoanareo le izy fa mivarotanareo na vitanareo firitaona ny vola lafonareo tamin'ny zavatr'olona ary raha naverinareo le izy taty aorina tsy azo ny varotana tsony satria tsy azo ny tehirizina mety efa masiso mety efa feny loto mandro ve ny fisainanareo manoloana an'izany zavatra nataonareo zany hitambe sara ny alahelom-bahoakinareo amin'izany fa za manararoatra fa atsorany io gasy kely io satria ve hoe nampahantraina le malagasy no potehana mihitsy ny rafi-pisaina ny kolotsainy ny fanabiazana de verinareo fa tsy afaka miteny io tsia raiso zava-dehibe ny endrika aseho an'ny
hafatra samy hafa na hafatra ravoajanahary io zay mitrangy ato amin'ny firenena na hafatra noho ny tsy apozinareo zay mety miseho tampoka fa Andriamanitra mahay mandamin-javatra ary tsy mbola nisy vahoaka resy tamin'ny taniny zany fa raha misy zany fa madihana tanindrazana ny nataon'ny mpiray tanindrazana aminy ka tsisy malagasy amadika amin'ny mpiray tanindrazana aminy zany hanao haute trahison raha tsy ny olona mahazo tombotsoa any endrikempitra raha tsy ny olona mahazo tombotsoa any amin'ny saiklana tsy ho teneniko le izy fansaina arc-en-ciel maro loko raha tsy ny olona mahazo tombotsoa any amina cerclena société secrète hafa fa raha mbola malagasy samy malagasy mahay mifandamina amin'ny malagasy ary mahay mifankatia amin'ny malagasy donc sary-piarana ty Madagasikara ty izany malagasy anaika ny délestage isan'andro san'andro ataonareo io izany malagasy anaika ho pitehanareo isan'andro san'andro amin'ny alalan'ny fitakasilainga ny fitantanana ty fireneny ty de manomboka amin'ny fo malagasy hoy député Rastany zay valalabe mifo am'izay tika de ny ao anatiny Rina Rabe Mananjara gagitsika raha mijery tambajotra sosialy olona nanompa ny tena tamin'ny 20 sy 7 roapolo sy roa arivo raika amin'ny 20 sy roa arivo efa tsy de hitahitanao nanao tambajotra sosialy tsony aty amin'ny 20 sy roa arivo inona ny zavatra ambarana tsisy live anany ty fitondram-panjakany ty ko bakambava fotsiny fa izay leo zahay zany daholo no mirarakopana ary zany tsy amboarina fa resaka naturel ny faneho-kevitry n'olona rehetrarehetra de tadiavo ny elakelatrano aiza tanàna aiza commune aiza district aiza faritra aiza faritany aiza no tsy leo sy tofoka am'izao fitondram-panjakana zao fa ianao ry malagasy rehefa tonga am'izany adevitra zany de mba fampresa ity vo tonga n'le tenin'ny paster any am-piangonana hoe lazao ny ao akaikinao reseho lahatra ny eo akaikinao fa andro fijoroany zao andro fasahiny zao andro fitenenany zao fa tsy sanatry ny zany akory andro fatahorana na fanekena ny zavatra tsy mety ataon'le mpitondra fanjakana efa ny dépassentsika lavitra be zany resaky zany ary efa napetraky ny adevitra ho any ambadiky ny sahondrany zany adevitra rehetrarehetra zany fa tsy zantsony zany zao no mahazo malagasy efa malagasy sa no malagasy tazana ankehitriny Rina Rabe Mananjara de zay zany mbola hitsotsika atsahany hatrany hoe misokatra ho atsika ny varavaran'ny MBS misokatra ho atsika ny fandaran'ny miara-manonja MBS Radio Mada anaovana ezaka isan'andro san'andro tompoko ny firaisahana amitsika za zava-misy rehetra izany Rina Rabe Mananjara eka zay indrindra mantsy le hoe samy tompon'ity firenena ity de samy sary-piaro zany manoloana ny zava-misy zay tsy mety ary rehefa tsy mety de tsy mety rehefa mety de mety efa tazanao ny député Mamy Rabendrina lany tamin'ny alanty Madagasikara atao amin'ny district ny Ambohidratrimo sady misahana ny secrétaire général ny tiko Madagasikara ihany koa moa izy no ao anatin'ny promaharitra antemera-pirenena makesteur fahatelo azy mandra-piomakoma ny isany namana faniry raha zafy manatany eo de efa natsiditsika tany amin'ny voalohany ihany ty hoe resaka aretina isan-karazany ty voalohany volana Desambre hoe edina amin'ny hoe sida nandravarava ny sida ary io sida io dia misy fiatraikany aty amin'ny fampitehan'ny toe-karena fa ho antsika teto Madagasikara aloha zany nangingina le izy tonga ny corona tonga ny aretikava de nangingina ny firesahana azy de ohatrany hoe isaky ny 1er Desambre foana vao hoe misy fampatsehivana misy fanomezana taremarika sinsia fa raha ny resaka sida eto Madagasikara de mbola tena manahirana sy mampatahotra io resaka sida io misy ny faritra mena amin'ity sida ty raha eto Madagasikara ohatra fotsiny zao hoe Toamasina
ahoana moa no mahafaritra mena ny Tomasina o Tomasina ne fahatongavany samby vahiny tonga Tomasina ny samby vahiny ary ny samby vahiny tsy hoe mandeha fotsiny amin'izao fa misy olona miaraka amin'izy ireny misy vahiny any anatin'ny izy ireny zany dia ny vahiny mazava loatra tsy ariary ny any am-paosiny na any anaty kitapony any fa devise na dollara na euro na livre sterling na inona de noho ny fasairanana de tonga zany ny vehivavy pampanofa vatana na mpivaritena ho izy ka miazakazaka mihitsy noho ny antony maro samihafa de any de noho le resaka vola fotsiny io satria hoe devise vo hoe devise vo hoe euro vo hoe dollara de zay zany no tena mbana ao an-tsaina aloha tsy ao anatin'ny saina intsony ilay resaka hoe atony misy danger de ty resaka aretina ity misy ny séropositif ao ny tena voan'ny sida mihitsy de tsy afaka mijery fotsiny amin'izany ny aty amin'ny fiangonana ohatra fa mandray andraikitra raha ny eo a Tomasina mandray andraikitra satria eo anie tsy vita ny fanjakana rery tontolo amin'ny fampianarana nga vita amin'ny fanjakana rery io raha tsy misy amin'ny privé raha tsy misy ny sekoly missiona miankina amin'ny filona zany fa raha hoe EPPCG sy lycée sy université am-panjakana tsy mahavita an'io rery de ohatr'izay koa ny tontolo amin'ny fitsaboana tsy vita ny fanjakana irery io na eo arany hoe ampitombona ny teti-bola amin'izao sy tsy vita ny rery io fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny hafa ary rehefa miara-miasa amin'ny hafa de manao zay ho afany aloha zany ny aty amin'ny privé amin'ny izay zavatra izay satria manahirana ne izy zava-doza ilay izy tsy Tomasina ihany fa efa miparitaka saika manerana ny Madagasikara ilay arety mandoza ity fa tsy de misy presaka miamy zao fotoana zao no rezana aza maika manilika ny any amin'ny fitondran-dra Jonary Mampianina fitondran'ny président Hery zany ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana fitondran'ny président Ratsiraka Zafy Albert président Zafy Aloha tany aza maika anilika amin'izany fa nareo aloha zao ny eto nareo ny eto aloha de aza maika fotsiny le hoe anamoramora le hoe mitombo ny inty izy ny tany voan'ny aretina corona ndraika hoe apetraka ny barera oka sa mitandry tena sy ny sisa io efa nitenenina tany amin'ny fanombohan'ny fandarina hoe mitandry tena fa misy andraikitry ny rehetrarehetra ihany koa ao anatiny mazava loatra misy aloha andraikitry ny tsirairay misy andraikitra ny tsirairay amin'ny fitandrona ny fahasalamany iny tsy sidirany any velany izy rehefa tsy hiaro ny tenany izy de anazy zay fa misy any koa tsy andraikitry le olona fa andraikitry ny mpitondra satria tsy rofinao zordira le zordira nefa miteraka aretina be corona efa eo inona koa ny aretina vokatry ny satria le corona zany aty amin'ny tratra ty ny tena petahany any amin'ny taovam-pisefona sy rehetrarehetra fa nga le fofona zordira tsy mahasepitra ny olona asmatika ane mandeha amin'io mandalo tonga de sepitra ny olona zay efa mararitratra hatramin'izay mety hoe efa aretina mitaiza azy le aretitratra de tratra ny fofona zordira iny de metsika le izy inona koa ny aretina vokatra io ny areti-kibo ny areti-koditra zany fa rehefa tonga zany ny vahiny avy any velany any tonga eto amintsika eto de mahita nyity zordira hitany zareo io so de mieritreritra ny sasany hoe any amin'le quartier résidentiel ihany no andalovan'ny vahiny de tsy mahita ny zordira mahita izy hitany daholo io rehetrarehetra io de reny ny fampiresaka any de hoe jerevy ty aty Madagasikara iza indray no an'liana eo iza no an'liana amin'izay tsy fandraisana andraikitra izay tenena hoe miakatra indray ny salanisan'ny tratran'ny aretiny nefa raha ohatra hoe corona zany no resahana fa firisan-jato ny malagasy vita vaksiny amin'izao fotoana to tsy mihoatra ny 400 akory neny olona efa 700 mivahoaka ao amin'ny vita vaksiny aty ianao miteny hoe miakatra indray de hoe ka le vaksiny tsinona efa natao ihany ny fanentanana ahoana fanentanana izy atraiza ny degré an'ilay fanentanana mora no miteny hoe miakatra ny tahan'ny voan'ny corona indray fa le fandraisana andraikitra araka ny tokony izy tsy ao
le fanentanana no tsy ampy raha netana ny sasany any amin'ny resaka lanonana, any amin'ny resaka fifaninanana mira sy ny anina any ambadika any, aingana daingana antanina an'izao sy antanina an'izao. Fa raha ty amin'ny resaka fahasalamana ohatrany tsy dita dia misy indray miteny hoe ka iny re spot alefa amin'ny radio reny, iny re spot alefa amin'ny télé reny. Fa nga io vitana spot, singa anankiray ao anatin'ny fanentanana ny resaka spot reny. Fa matoa zany mbola ambany be ny tahan'ny fanaovam-baksiny tamin'ny corona teto Madagasikara, eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, dia tsy hoe malagasy akory ny mafilo, fa ny fahaizana mampita azy no tsy ao, fahaizana mandresy lahatra malagasy no tsy ao, satria ianao zany le mandresy lahatra efa tsy atokisan'ilay malagasy, misy zavatra tsy fampitokisana any ao na dia hoe resaka fahasalamana ary le izy. Tonga ny vaksiny avy any amin'ny Amerikanina, dôzy vaksiny amanetsiny no mitena. Zao anao nefa miteniteny miakatra ny tahan'ny voan'ny corona amin'izao fotoana izao, tsy tokony hiakatra io. Raha ohatra ka tonga hatrany amin'ny 20 isan-jato no ny tahan'ny fanaovam-baksiny eto Madagasikara, ny mpitatana amin'ny firenena tsy manao modely, président Marc Ravalomanana sy neny Lalao Ravalomanana mame modely amin'ny fanaovana vaksiny. Dia ahoana moa zany? Vao nanao vaksiny eny tany amin'ny Galaxy tary Andraharo ariany, tany amin'ny Nations Unies tary, président Marc Ravalomanana nyteny eny le olona tao hoe taoriana na tongava ny président Marc Ravalomanana sy neny Lalao Ravalomanana nanao vaksiny tato, dia nitombo ny olona nanao vaksiny. Fa misy fotoana ane reny toerana fanaovam-vaksiny reny, misy ohatran'ireny labasy reny, eny rehetrarehetra eny, mitanaka fotsiny le mpanao vaksiny eo, tsisy olona tonga. Dia mafilovy malagasy, tsy mafiloa malagasy. Fa ianao zany, ianao zay tompona andraikitra, zay mpitatana nyty fireneny ity, tokony eritreritra hoe maninona no ambany be ohatran'io ny tahan'ny fanaovam-vaksiny ny firenena any velany, nefa manome fa rehefa vidim-bola io fanaovana vaksiny corona io, antanio any ananany ohatrinona. Rehefa vidim-bola io fitiliana io dia ohatrinona. Sao zany dia tokony hitandry tena sisa. Mitandry tena. Fa ianao zany tsy hainao no mandresy lahatra n'ilay malagasy. Zay ohatra hoe amin'ny fanaovana vaksiny. Resaka CVO moa tena mipompiana be tamin'ireny. Aiza zao zany amin'izao fotoana? Aiza? Sa hoe anatena indray hoe miakatra io tahan'ny voan'ny aretiny io dia anatena vola avy any ivelany indray. Iza indray moa zany zao no amin'ny vola eo rasana hatriny zany ka hoe misy pika indray eo, dia iza anatena vola iza ny vola. Ry tompolasy tompovavy, alana tsiny ny fahatapahana segondra vitsy satria ty fahatapahana herinaratra ity moa efa sakafo isan'andro zay hoan'ny malagasy, hoanina Antananarivo izy ity dia nisan'izay fahatapahana herinaratra teo zay dia tsy maintsy mbola nisy ny zavatra namboarina isan-karazany zany nataon'ny teknisiana atao ambadika atao isaorana zareo teknisiana. Iny moa zany tsy maintsy noresahana ny momba an'izay satria nytiantsika apetraka dia hoe samy manana ny andraikiny io tompoko fa aza mifanifika andraikitra. Iny ary efa mandeha ny fotoanantsika hiditra afaka minitra vitsy ny député Mambra Bendrina dia horaisana namana fanira Zafimanantany Ndahoary. Misaotra Rina, dia mialatsiny antsika tapaka ny herinaratra taty aminay dia izy ty moa zany fiainana be sy maro Rina fa na zany ary dia manao ny fialantsiny antsika rehetra. Eto dia miteny kely any zany naty zany dia manao ny fitantarana baolina foana ny ekipan'ny MBS ny Radio Mata, dia manasa antsika foana anaraka izany. Efa vononao ny député Mambra Bendrina zay hiara-dalana amintsika amin'izao maraina izao ao anatin'ny atsasakadiny anoano ny fampiresahana aby zeto maromaro ny zavatra horesahana, fa ataontsika hoe ny zavatra resahana maika manoloana ny zava-misy miseho eto amin'ny firenena amin'ity androany ity sy tamin'ity herinandro ity dia tsy maintsy horesahantsika miaraka amin'ny solombavambaoaka Mambra Bendrina. Raha ilaina hiresaka lafin-javatra hafa ihany isika any aoriana any ho hitantsika eo ihany raha ampy ny fotoana zany
fa mbola mandrindra azy miaraka ny namana teknisiany eo moa zany amin'ny fandaminana ny fotoana samihafa zany ya depute mamrabendrina tonga eto ndratsika amin'ny fotoana iarahana lavitavitra ihany di tamin'ny herinandro iny betsabetsaka ny fionana samihafa ny tanterahanao ny iteny amin'ny aina manjery reny ihany misy any depute mamrabendrina mamoaka an'ireo andihany zany solitena ny ULTP manao ny asa eny amin'ny fototra samihafa eny satria miona an'ireo mpifidy vahoaka mpifidy teny Ambohidratrimo Mahitsy any Merimandroso maromaro zany eo anatin'ny tanàna fokotany maro samihafa mifamezivezy tahaka zany ihany koa ny amin'ny hoe fionana etsero ny asa eo anivon'ny anteny meram-pirenena voamaly anisan'ny nandamina fitariana fivorina de tonga somatsara eto ianao de arabaina aloha satria maro kasikety maro andraikitra zany na solombamoaka mamrabendrina miaraba faniry miaraba ny rina ihany kio sy ny namana rehetra mpiaramiasa ato amin'ny studio ato ny MBS sy ny radio matamo za mazava ho azy de miaraba antsika mpanaraka ny fandarana ihany koa faly tafahoana eto indray na de sebatsembany sampona azy indraindray zany fa de rehefa tafahoantsika de fampizara azy azo ifampizarana rehetra iny ary ny vaovao mahoraka aloha depute mamrabendrina izy ty mahakasika kely any distrika misy anao ihany izy ty aloha satria raha ny vaovao nalaza be tato ato mikasika an'le hoe lalambe migodana de tao hoe any Vato any no anomboka ny fivoahan-dalana zany na ny fanombohan-dalana ho an'ny eto Antananarivo makany Toamasina de raha ny vaovao fantatra moa zany de hoe amin'ny fahatelo volana Desambra ho avy izao no anomboka ny vato fototra ity lalambe migodana ity atevitra be mikasika an'izy ity de naka andraikitra mihitsy tsika hoe ndao aloha ho resahana ity lalambe migodana ity satria le fitondram-panjakana moa io manao zavatra maimaika tefo maika io manao zavatra misehoseho io mba ho hitany rehetra de iny no daridarofana amin'ny communication ohatrohatr'izay mihitsy ny fomba fampiresahantsika azy hoe daridarofana amin'ny communication satria fantatra zany omaly ny tompon'andraikitra ato anatin'ny faritra Analamanga ny gouvernorat zany dia niaraka amin'ny ekipany rehefa miteny gouvernorat zany de staff zany zay ao anatin'ny fiadina le gouverneur zany dia teny amin'ny faritra talata ny volon'ondro teny nandamindamindresaka atao hoe no ny atao lay fametrahana vato fototra ho amin'ny fahatelo ny volana Desambra ho avy izao izy ty moa zany depute mamrabendrina tsy de vaovao any rehetra ntsony le fametrahana vato fototra ary isika aza efa nisy fotoana ary tsaroko tsara ianao no niresaka zay ny amin'ny hoe fampiry ny vato fototra napetraka ny vato fototra maro be izay mandeha anoany de hitondra santiona ny amin'ny sary zany isika amin'izao fotoana zao ny amin'ny hoe ny vato fototra amin'ny lalana farany fohy indrindra zany hoe tsy vita amin'ny fanjakana mandraky ty ny androany de apetratsika tamin'ny taona 2014 ity raha am'zany ny sarin'ny présidence de la République de Madagascar zany hoe ny pejany zany no nandraisantsika azy ty tamin'ny fahafito ny volana avrily 2014 de azotsika verifiena zany na amarinina ao anatin'izay hoe pejiny fiadinan'ny République zay hoe fanatanterahana ny tokony mena iray volana lasa zay zany hoe tokony mena mety tany amin'ny volana marsa tany hoany napetraka androany ozy izy mivato fehizorony fanamboarana lalana de hitantsika io voie rapide RN2 Port Toamasina de iny atsarako fafy iny de ny flou any République no nanao an'izay vato fototra zay taona 2014 io hitantsika amin'ny sary io de akasary anankiray tsika miampisoratra na manafaly teknisiantsika satria tsara ihany manko no mampasy zavatra ohatran'izao namana Fernancello zay mpanao gazety mpanao fanadihadiana lalina tamin'ny fahafito ny volana aprily 2014 mbola niverina nampatsiahan' le izy zany hoe zany publication tamin'izany fa tamin'ny 9 novambra namoany azy iaka mavandy ozy izy aza mandainga ianao zay ny dikan'izany iaka mavandy napetraka ny filohan'ny radio hoe landroany 7 avrily
7 sy 4 ny vato fototry ny asa fanamboarana ny lalambe autoroute na voie rapide mirefy 9 kilometre 866 metre eo zany manomboka eo amin'ny seranatsambo ny tomasina ka hatreny amin'ny fivoana amin'ny lalam-pirenena faharoa Tsarako fafa anomboka avy hatrany ny asa izay haharitra roa taona ka izara ampahany roa ny voalohany dia ny fantarina ny lalana RN2 bis izay mirefy 3 kilometre ary ny faharoa kosa dia ny fanorenana lalana vaovao manomboka eo amin'ny tetezan'ny mpangalana ka hatreny amin'ny seranatsambo mirefy 6 kilometre anoany tsy nofinofy ty zany le fanazava-kevitry ny fitondrana tsy nofinofy fa asa avy hatrany no tanterahany eto Toamasina ary tsy andrasana fotoana maharitra ny fanaovana ireo asa rehetra nampanatenaina hoy mambahoaka tamin'izany fotoana andro zany de mbola haka soratra raindray tsika zay nataony ny mpanohana amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny taona 20 sy 4 ny fikambanana Mirama aksankely fotsiny faly fa tsy voafanina le tsy ambony vaovao izy izy tamin'ny 7 avril 2019 tonga eto Toamasina dia androany alahady 7 aprily 20 sy 4 ny filoham-pirenena malagasy Andrinirina Rajoelina nametraka ny vato fehizoro amin'ny fanamboarana ilay lalana mikodana autoroute izay mampitohy amin'ny seranatsambo port amin'ny lalam-pirenena faharoa RN2 Tsarako fafa izay mirefy 7 kilometre ary 220 metatra ny sakana mariana fa ny orinasa AFE DC sy ny gouvernement tasino no miara-miasa amin'ny fanjakana malagasy amin'ity TTAC ity manomboka avy hatrany ny asa ary aritra roa taona de mbola maka soratra fahatelo isika ity soratra fahatelo ity de efa somary mandeha lavidavitra kokoa ny fanazava-kevitry ny fitondrana zao le izy ao anatin'izay soratra fahatelo raisitsika izay satria miresaka izy zany amin'ny hoe ny tetikasa mbola misy fanio-kevitra anankiray ty mba ho tadidy manko ny tiatsika ambara am'izao hoe tetikasa ny filoha Andry Rajoelina anomboka tsy ela ny autoroute mampitohy amin'ny port ny Toamasina sy ny RN2 ka anomboka afaka volana iray mahery eo andala mpandiniana kosa ny autoroute mampitohy any Degauche Toliara autoroute mampitohy any Degauche Toliara io ny vaovao lehibe anisany nambara ny filoha Andry Rajoelina tany Toamasina ity tamin'ny volana mars taty amin'ny 7 avril 2019 napetraka zany le pospierre le hoe afaka ray volana fa mandraky ny androany samy teny rehetra azahoay zany veryntsika député membre Bendrina hanomboka am'izay le lalambe mikodana 520 sy 200 kilometatra ny Egyptianina no iara-iasa ny fitondram-panjakana malagasy de ty misy ale autoroute Degauche Toliara efa saitsainy ny fitondram-panjakana tamin'izany apetratsika amin'ny fanontaniana io ve le lalan'ny masoandro 2 kilometatra latsaka de ahoana ny aréalisé an'izany aréalisé am'izany anatanterahana an'izany de ity indray itsofoka le lala andiniantsika tsara ny zavatra resahantsika tsy resaka hoe fankahalana na fitsikerana fotsiny ihany fa te hitondra fanazavantsika ny amin'ny hoe atraiza no fitaka silainga ataony ty fitondram-panjakana ty atraiza no fasahiny le fitondram-panjakana mametraka vato fototra kanefa tsisy toyana ka raha milaza fa hoe anao voie rapide anao autoroute amina lalana 10 kilometatra zany aza manahirana ary zay nge le nitenen'Andriamatoa Roland Ratsiraka telo taona nanaovana ny rocade 10 kilometatra fa tsika nahita azy 20 kilometatra ka raha miteny le fitondram-panjakana anao autoroute ary mikendry avita 20 kilometatra hatrany amin'ny farany taona 3 sy 4 de sika hoe otry andeha be takin'inony zany fa nga vita moramora zany tsy maintsy mbola misy ny dingana maro samihafa eo amin'ny lafiny antota taratasy lafiny lalàna ny tracé samihafa ny terrassement petsaka ary efa nitondrantsika fanazavana teto zany rehetrarehetra izany fa io moa le fifidianana mitady ho akaiky zay fa tsika koa ohatra mahita hoe mitady tsy vonina hafahafa le fitondram-panjakana efa nresantsika omaly zany na tamin'ny miara-manonja na fandarina zany manazy fa zao apetraka ihany aloha le vato fototra ary ty tena fanjakana champion fametrahana vato fototra manerina Madagasikara
député Mambrabendrina. Misaotra faniry, misaotra tamin'ny zay teny fampidirana zay, vato fototra, lalambe mikidana, zany nresaka androany. Ny rahantsika nalalina sy ny rahantsika efa nresaka teto a momba n'io fomba fiasan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao io. Zay hatrany am-piandohana mihitsy, fa tsy hoe aty amin'ilay fiafaran'le mandat ihany akory, fa hatrany am-piandohana mihitsy a no efa zay a any amin'ny vato fototra no tena zava-dehibe ho an'ny fanjakana. Sika rehetrarehetra zay miasa amina fanatanterahana tetikasa amin'ny famolavolana tetikasa de samy mahalala hoe ny teoria, ny fomba fijery, ny atao hoe tetikasa, de ny tsy fananana an'ilay tetikasa hoe misy le tetikasa, misy le projet. Fa ny zava-dehibe indrindra de ny hoe totosa ilay tetikasa, vita ilay tetikasa. Kanefa ny mifanohitra amin'izay ny ainan'ny firenena malagasy tato anatin'ny 4 taona farany farafahakeliny. Satria rehefa manao tetikasa de ilay serasera ny mahamaika, ilay oeraoera ny zava-dehibe, ilay fampisehoana hoe misy ilay inisiativa averintsika foana io na ny amin'ny fitantarana ny firenena ny amin'ny faratapony aza, averintsika tsy maninona zany, ny irairaina ny hoe IEM, misy ilay inisiativa, izay ilay tsirikevitra angamba no ilazantsika azy. Fa ny inisiativa tompoko tsy midika hoe tetikasa, fa mila avadika ho tetikasa, ary rehefa avadika ho tetikasa misy dingana be dehibe ny famadihana an'izany sy ny fanatanterahana an'izany fa izay ireo dingana ireo koa tsy midika hoe tsy maintsy vita ilay asa na ilay inisiativa tany am-boalohany tanteraka ary tena iaina n'le vahoaka mipaka any amin'ilay firenena ray manontolo. De averintsika ihany le resaka ny voizitsika teto foana hatramin'izay hoe misy ny fomba fiasa, misy ny drafitra, misy ny fandalinana, de ny irairaina ho ihany IEM na le inisiativa. De nampanarahana azy teny le hoe PEM na le plan, ataontsika hoe le drafitra, zay averiko fa samy manana fomba fijeriny fa za mbola miteny foana fa tsy misy io plan io mandraky ty ny androany, io PEM io tsy misy io drafitra io mandraky ty ny androany. De ny fanatanterahana an'ilay tetikasa, famadihana an'ilay tsirikevitra ho tena asa ary hipaika any amin'ny famaranana ny asa no tsy misy mihitsy amin'ny ekipa izay manatanteraka ny tetikasa ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Raha raisitsika amin'ny akapobe zay de izay misy zany le atao hoe tsirikevitra, inisiativa, initiation ho antsika nianatra ny fitarihana tetikasa de mahalala an'izany. Ao aorian'izay misy ny atao hoe famaritana, misy ny atao hoe fametrahana drafitra, any vao mandeha ny drafitra, définition, planification, misy ny atao hoe fametrahana azy ho araka ny tokony ho izy amin'ny toerana natanterahana azy, misy ny fanaraha-maso ary misy ny fanatanterahana sy ny famaranana ny asa. Aiza ho aiza amin'ireo zany ny fomba fiasan'le fitondram-panjakana ankehitriny. Iresaka lalambe mikodana makany Tomasina antsika. Eto aloha de misy voambolana ray tiako tsy haivona, misy mampiasa ihany izy fa za mahita hoe tsy de fantatry ny olona loatra de le hoe tatom. Ilazako hoe raha io tetikasa fanaovana lalambe migodana mampitohy Antananarivo sy Tomasina io de tetikasa ny initiation io zany, ny tsirikevitra tamin'io zany, ny inisiativa tamin'io de efa taona maro lasa. Za tsy miteny hoe taona vitsy fa efa taona maro lasa. Zay lay dinga ny initiation.
de napetraka le dingany définition na ny famaritana an'le projet sy ny fanaovana ny drafitra rehetrarehetra de nivoaka ilay hoe mety mametra-panontaniana reo inona dika le tatom anaran'lay le tetikasa Tananarivo Antananarivo misy nita fanafoizatena io zany Toamasina Madagasikara tatom officiel ny nampiasana an'io mbola taloha be an'ity fitondram-panjakana ity no nanomboka efa nivoaka zany tany amin'ny fanaovana ny fanadiadiana tany amin'ny famoahana ny tsirikevitra akoatr'izay moa amin'ny fanaovana tetikasa samy mahalalitsika misy ny atao hoe avant projet misy ny avant projet sommaire misy ny avant projet sy ny sisa fa ny tiako iaviana eto de zao hoe aiza midingy amin'ny fanaovana tetikasa zany ilay nitranga teny ambolo omaly sy le hitranga raha afaka pitso inona mahasamihafa andreo lay nitranga teny ambolo omaly raha ny sary hitako de mahita bulldozer engin zay mitrongontrongo misava lalana efa tena misava le autoroute ve iny tsy fantatro asa raha azotsika tsaina ina aloha zany autoroute fa bulldozer anankiray trongontrongo tanin'olona eo zay no hitako tamin'ny sary omaly aiza midingy amin'ny fanaovana tetikasa io anaporofotsika fa ity tetikasa ity tetikasa efa nanaraka ny dingana rehetrarehetra antaonany maro tonga amin'io dingana anankiray ataontsika hoe eo ngamba le implémentation zany hoe iarahantsika mahalala fa ny initiative aloha zany de tsy anyty fitondram-panjakana ty tsy manenina zany fanoizana ny raharam-panjakana fa mba tsy ho diso fotsiny mba tsy ho disoina ilay serasera lay fampahafantarana ny vahoaka de mila apetraka izay zavatra zay hoe manohy ny tetikasa efa nisy ity fitondram-panjakana ity tany amin'ny fanaovana ny étude tany amin'ny fanaovana nyreo dingana voalohany reo de ny sapandrara japonais izay manao ny fifandraisana ivelany na le ataontsika hoe jika no anisan'ny niarany ombonantoka tamin'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany nanao ny fanadiadiana sy ny fandalinana rehetrarehetra ka namoaka boky be tena ohatran'izany ananako ao broko izay mahakasika ny tetikasa tatomio de raha milazy ianao mahakasika ny district an'Ambohidratrimo tena manodididina n'Ambatolampy tsy mahafotsy eo raha niresaka tamin'izany fotoana zany no anisan'ny voakasika satria iena varatra aloha le lalana somary miena varatra le lalana de any aloha any izy miverina metsinanana mamonjy ny tanànany Toamasina anazavako amintsika hoe tsy zavatra vaovao vao tamin'ny fotoana ny tenenina ny filoham-pirenena perinasa azy akory ity resaka fanaovana lalambe mikodana makany Toamasina ity fa zavatra efa niketrehana ary nanaraka ny dinga ny fanaovana tetikasa hatramin'izay ary mazava ho azy fa mety misy fiovana mety misy fanovana ilaina eny atsefatsefany eny ny anisan'ny nametrahan'ity fitondram-panjakana ty ditanana tao anatin'ny fanovana sy ny kiasany ametrahana fanovana de raha tsaroantsika ilay fikasany ratsy isaky hanototra ny lemaka ambotro manjaka satria rehefa nizoina le izy iny zany tena raisitsika hoe initiative nyty fitondram-panjakana ity iny hanototra ny lemaka ambotro manjaka iny zany hoe raha mbola kandida ny filoham-pirenena tamin'izany nanana le tsirikevitra hoe ho totofana lemaka ambotro manjaka izay amin'ny mahatsirikevitra azy mbola tsy lasa lavitra le izy mbola tsy mivadika tetikasa le izy fa rehefa tonga ny fotoana hieritrretana natanterahana le izy amboletra indraindray de anisany saika atao anaovana amboletra ny ampidirana ny fanotofana n'ambotro manjaka iny tao anatin'ny tetikasa tatom zay zany ny ditanana anankiray saika napetraka ty fitondram-panjakana ity tao anatin'io tetikasa tatom io fa rehefa sarotra ho azy ara-teknika ara-pratika sy tamin'ny fifampiresahana teo tamin'ireo mpiara-miombonantoka ny apiditra ny terisetra fotsiny zao aniny tetikasa iny tao anatin'ilay tetikasa tatom de fa niarahantsika nalala fa io niova toerana tanteraka io
ilay tetikasa tanamasoandro fa iverina amin'ny tatomitsika amafisiko zany no hoe ilay tetikasa Antananarivo Toamasina mpitohizan'ny lalambe mikotana dia raisitsika sary an-tsaina amin'ny alalan'ny fietsika sy eo amin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao fa tonga eo amin'ny fotoana izay hanomboana ny asa rehefa hanomboka nefa ny asa tsy afaka hanomboka ny asa ianao raha tsy vonona ny zavatra rehetrarehetra indrindra ny vola ny fampiasana ny vola de be ao anatina tetikasa indrindra fa ngeza ohatran'io de mipetraka zany ny fanontaniana hoe vonona ve le vola ny teny faniry teo hoe le orinasa ny Egyptianina sa Egyptianina le tsy am'le lalambe mikotana fa aiza ny vola fa le orinasa Egyptianina nga anao an'io asa io fotsiny aiza ny vola hoentina manatanteraka an'io apetratsika hoe mibarango iny misy valiny efa mandehandeha any fa miezaka manapirofo-tsika hoe mitombona ve zay valin'izay azo eritreretina ve zay fa no mitady an'io vola io manao fanarahana amin'io lalana kely 10 kilometra 10 kilometra io ara 7 kilometra mahery kely io ara sarotra ny manao fifanarahana rabola amin'io maika fa lalana 700 kilometra latsaka kely de anohizako ny resakitsika ny hoe ao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa anankiray misy ny farafahakeliny amin'ny lojika zay tokony hojerena sy tokony hoajaina alohan'ny resahana zavatra mba tsy ho lasa kabary ambony vavahady mba tsy ho lasa demagogie fotsiny ny fanatanterahana ny tetikasa eto amin'ny firenena satria ve ifarana le mandat satria ve hiatrika fifidianana de avy daholo indreo zay indray zao inisiativa rehetrarehetra zao ny inisiativa tany aloha ara efa tsy hita hoe lasa aiza ny nanatanterahana azy inona ny hafarany de efa asiana inisiativa be de be vaovao indray io zany hoe lalana masoandro indray fa raha iresaka ambodratrimotsika de anararoatra eto iresaka hoe vary mangatsika navelany fitondram-panjakana teo aloha rehefa niresahako teto ampahandalana kely zara fa misy 10 kilometra raha betsaka fa amitsika miteny zao ampifilafilaina ny vahoaka amin'ny faritra andrefana iny lalana miala eo amin'ny digy zany eo amin'ny tsena ny ara-malagasy izay miodina mandalo andrano tapahana ary raha ny fanapahan-kevitra fitondram-panjakana teo aloha izay tsy ny fanarahana ary tsy naharesy lahatra anay tompona andraikitra sy olom-boafidy teny amin'ny distrika Ambohidratrimo de hoe miodina hanao bokla makany amin'ny aéroport iny lalana iny manamorona ny ranotapahana averiko eto fa tsy naharesy lahatra anay tamin'izany fotoana zany io satria voalohany mikitika be loatra resaka tontolo iainana na io farihina andranotapahana io ara ampahambetsaka amin'io no faty kanefa koa ny soso-kevitra ny ainga avy any fotony de ny hoe ivoaka eny amin'ny kilometatra fa 9 amin'ny RN4 ho ampiasain'ny mpampiasa ny RN4 sy ny RN6 sy ny tapany andrefana rehetrarehetra iny fa noho ny antony manokana zay indraindray ataontsika hoe tsy fantatra kanefa fantatra ihany efa ndresahako teto tamin'ny roa tokom-bolana lasa ngam'izay de lasa inona namorona ny andranotapahana iny ilay lalana tsy maninona ampiasain'ny vahoaka malagasy foana fa averiko fefa tany amin'ny taona 7 tetikasa io tsy ampy 10 kilometra io ary efa vary mangatsika navelona fitondrana teo aloha io tamin'ny heritaona ohatr'izao ministry ny ino ty izy ny asa vavety na metoky fa vita farany volana novambra mipaka any amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato io lalana io tapitra malo ny volana novambra 2024 ary miomana io hametra-panontaniana amin'ny ministry ny asa vaventy aiza ilay fampanantenana hoe mipaka tanteraka vita any amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato io lalana io rehefa avy eo fa na eo mandra-patonga eo an-drano tapahana aza tsy vitanareo nefa efa vary mangatsika efa ny ampahambetsaka amin'ilay miala eo amin'ny digy mandra-patonga eo an-drano tapahana no efa vita talohan'ny taona 2024 fa anao an'io sampanandalana kely eo an-drano tapahana io de eo enimbolana
sokafana le lalana de idina sokafana de idina de lazaina fa misy chantier fa za manana pirofo manana sary isan'andro teo fa tsy nisy chantier teo nandeha teo tatanatin'ny herinandro amin'ny lalana idina iny ary ny tena loza de zao ilay ramble tena avo de avo napetraka teo maly rehefa nilatsaka ny orana maly arivo tapaka nge ny herin 4 faniry alina tapaka ny herin 4 alina voatery nijery lala-poza tany anananana tany daholo ny olona nampiasa ny herin 4 rehetra iny antony zavatra iny zay député satria leo andrano tapana zay le tenenko hoe lalana nanomezan'ny ministre ny travaux publics toko fa vitatra ny vato alohan'ny farany volana novembre farana malo amin'ny volana novembre de eo amin'ilay sampanandalana andrano tapahany io enombolana eo ihany heritaona eo ihany de tao anatin'ny andro vitsivitsy nanaterana ranontany be de be mihitsy teo fijery azy zany anatevenany any ilay lalana ampakarana an'lay lalana anaovana le sampanandalana eo taizanareo tamin'ny andro tsy nisy orana tsy namitany zavatra nampanantenaina sy ny zavatra tokony atao efa fantatra fa misy orana ranontany tsy fantatra hoe efo 10 camion naterina teo tato anatin'ny 2 andro avy ny orana maly tsisy afaka atao na 4 aza zavatra ny avony ranontany tao ray metatra sasany farafakeliny naterina tao tapaka ho any herin 4 alina de lasa mitsofoka mitady lalana ny ambadika ny daholo ny fiara rehetrarehetra androany maraina ny voaka tao mbola tena mifanjivona tao fa raha fiara kelikely mbola letika tao anatin'le fotaka tao anaty fotaka de lalana kely tsy ampy 10 kilometra io ara efa sisan-draharaha tamin'ny fitondrana teo aloha efa vary mangatsika de efa nanomezana toko tamin'ny heritaona fa ho vita omaly io aza tsy vitanareo ka igidana ao anatin'ny heritaona sa zay le hoe lay serasera sy le oeraoera ny mamay ao anatin'le izy faniry zay ny zava-misy raha ohatra ka iresaka niny lalana iny tsika am'izao fotoana fa de miandro no tohiny moa tsika zany hitantsika eo moa zay ho ataon'le fitondram-panjakana na zany na tsy zany satria le zany efa zary efa diso fantatry ny rehetra ny amin'ny hoe apetraka aloha le vato fototra ka na mangingina any iny de efa mba resany efa nanomboka fa tsy izy manomboka no zava-dehibe fa izy nanatateraka ny teniny hoe nanao izy de nahavita hatramin'ny farany zany satria manko ny fieverana ny rehetra ho an'ity fanjakana ty amin'ny repoblika mifandimby de hoe tsy nahavita nininina mihitsy le fitondram-panjakana teo aloha rehetrarehetra fa ity zany ny tena hoe favori ity ny tena hoe anao zavatra tsetsatsetsatsarotra ny ilazako fa misy fitokanan-javatra moany tiako mampatsiah fa efa asany nataon'ny fitondrana teo aloha tamin'ny 7 zany asa tokanany zareo androany zany 7 nefa fa 7 no nisy fametrahana vato foto de nandeha tao anatin'ny efa taona mahery teo le fametrahana n'le foto-dravitra azy de ny sasany no mitokana azy am'izao de andray le moeraoera kely le izy eny hitantsika daholo le izy satria efa diso fantatry ny vaoka fa amaraparana antsika azy député Mambrabenrina tsara ihany ngamana no teny kely an'ity somonjavatra iny amin'ny hoe manana fanahina be le seni hoe androso sa tsy androso am'le fividianana amin'ny alalan'ny oetimanana sinsisa iny izy iny efa manomboka vakivaky ny eo anivony seni na zany na zany tsara ihany no ahafahana mampita hevitra makany amin'ny vaoka malagasy député Mambrabenrina hatrany amboalohany angeno efa nasitsika resaka ny hoe atraiza ny fahaleovan-tenan'io vomiera io seni zany le vomiera resahako amin'ny fanatanterahany asany hatrany ampiandohana mbola ataotsika hoe ilay mandaha anankiray farany teo no traikefa voalohany teo amin'ny fanatanterahany seni ny asany tamin'ity repoblika faefatra ity tsy adala reo nanao tombanezaka rehetra tao arin'ny fifidianana ta 7 raha ny teny hoe mila fanavaozana na ny lalàna mamaritra sy mandrafitra n'io seni io na ny lalàna hafa mahakasika ny fifidianana fa indrindraindrindra mba anana n'io seni io fahaleovan-tena le fahaleovan-tena ny seni inge tsy resaka ara-politika fotsiny fa misy karazany roa farafakeliny ny fahaleovan-tena ara-politika zay efa resahantsika eto foana ary mbola voapirofo tamin'ny farany teo fa sarotra n'izy isiny zany fahaleovan-tena ara-politika zany
hevitra ny fampizarana ary na ny mpanaramaso fifidianana avy any velany ary nametraka n'izany fanamariana izany ary nametraka ilay atao hoe recommandation izay tsy raharahany avy aty amin'ny fanjakana malagasy moa izay eritreretina hoe anadiovana kokoa ampangarahara kokoa ny fifidianana ho avy ilay fahaleovantena ara-politika izay arakaraky ny resahana azy no vo mainka ohatrany manao fanahinina ireo tompona andraikitra sy manam-pahefana tsy tandrify an'ilay izy akory indraindray no mametraka zavatra sy rafitra miteraka olana sy vo mainka miteraka polemika ngeza be eo amin'ny fanatanterahana n'io fifidianana ho avy io tsy resahana foana reny ny resaka roim-pihavanana ny anatin'ny fitantanana ny raharam-pirenena resahana foana ny ino moa zany tery-vaimanta nataon'ny akaiky ny fitondrana tamin'ny fanendrena reo solotena isan-karazany tao anatin'ny seni zay le fahaleovantena ara-politika izay resahantsika ary fatatsika fa sarotra am'izao kisary misy amin'ny fitantanana seni zao fa le fahaleovantena ara-bola nresahantsika teto hatramin'izay a no hoe avy aiza ny vola ampiasain'ny seni ampy ve vola ampiasain'ny seni ny seni rehefa teanao zavatra de mahavita fa rehefa tsy teanao de milaza fa tsy manam-bola anomboka ny refonty lalàna amin'ny mametraka ny refonty de ilaza ny seni fa tsy ampy ny vola naovana azy de io ndray zao ilay fanambarana farany teo iny laza hoe rehefa tsy ampy ny vola omena azy de tsy anao fifidianana izy za faniry tena mihevitra fa toromarika reny toromarika reny hoe zao ndray mba hahafahana miroso makany amina zahatra zay tsy eritreretina ary tena ivelany lalàna sy ny lalam-panorenana mihitsy fa anjaratsika ny miantso anjaratsika no mitady ny fomba rehetrarehetra tsy hatanterahana zany hevitra aty zany mila famialona ny teo anevon'ny antoko SVM raha nanaovan'ny mpanao gazety ny MBS fanadihadiana de niteny an'izay mihitsy tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraly ny hoe ohatry ny fananina le izy a satria zavatra tsy mandehandeha ho azy daholo zao zavatra mitranga rehetrarehetra izao manaraka hatrany itsika manaraka fa ny zavatra tadiavina sy takina amintsika de ny aminy hoe ny ahafahantsika zany mandray tsara amin'ny atsakany sy andavany zavatra zay resahany eto fa isika moa depute Mamirabenina de manentana trano ny vahoaka zany mba isoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidiana na inona adevitra satria adidy maha-olom-pirenena zay ifarana mifaraiky amin'ny 30 volana Desambra ny fisoratana anarana mila miazakazaka makany amin'ny fokotany ho an'izay mbola tsy lalovany satria de tena fitaovana ngeza be ho ampiasaintsika ny amin'ny fahafahantsika misoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidiana sady mamara antsika depute Mamirabenina zay mihitsy mafisiny zay fanentanana zay na inona adihevitra mandeha am'izao na inona tsy fitovikevitra fifidianana tsy maintsy isy na roviana ary rehefa tsy ao anaty lisitra ianao de tsy afaka mifidy na inona fomba ampidirany zareo an'le izy ao anaty lisitra rehefa hoe voapirofo aloha fa napiditra ianao a fa rehefa tsy napiditra ianao ka tsy hitao ny anaranao tsy afaka miady ny zonao mihitsy ianao ary rehefa tsy mifidy ianao rehefa tsy ao anaty lisitra ny anaranao de tsy afaka ny fidy ianao ary tsy afaka ny taraina rehefa avy eo hoe tsy zaingy no mifidy an'io fa ilay zoana nanao sy lay safidinao no tsonjovintsika lavitra be fa ho hitantsika eo miady sika ny amin'ny fomba nadiovana an'le izy a fa na inona aloha iendrika ahafahana mampiditra ny anarantsika ny anaty lisy mpifidianana de manentana antsika zahay ampidiro neny ary de hatreo ny fandarantsika tam'izao maraina voalohan'ny volana Desambra izao tena andro 30 isaina de andao ny taona 2024 isika de anitsaka ny 2024 manantena hatranytsika fa andraindraikitra tandrify azy ny vahoaka malagasy ary tonga saina am'izao zava-misy zao hosa ijoro ary hino fa ny firaisan-kitsika miaraka ny fahaizantsika manambatra hery de zava-dehibe rehefa manoloana amina zavatra tena
tokony hijoroana miaraka hitenenana miaraka zany satria ambarantsika fa nyfahasahina isika de manova zavatra ao anatin'lay hoe tsy fanekena zavatra tsy andrany satria ny olona malala kanefa tsy miteny de namany mitsikombakomba ihany manoloana ny olona zay mini mamotika manimba ny firenena dia mametraka ny veloma finaritra tomplasy topoko vavy manao veloma tompoko